Ankasitrahany ianao ny safidy ny MBS sy ny Radio Madame izao fandarana miara-manonja izao. Midika zany fa fiarahana matotra ny antsika dia manantitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy zany manaraka ny miara-manonja MBS Radio Madame amin'izao andro vaovao izao talata 13 Desambra 2024 sy 2024. Isaoran'ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanana satria raha tsy izy dia tsy afaka iserasera sy resaka amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Madame ity isika. Tsara ihany ny mampatsiahy zany fa ny fandarantsika dia azonao arahana amin'ny Radio Madame, ny MBS Radio amin'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook, ka dia arakaraka ny fahafahanao zany amin'ireo fomba ahafahana manaraka ny fandarantsika ireo no anarahanao an'izany fandarana zany eo ny eto an-toerana, eo ihany koa ny any ivelany rehetrarehetra any. Ny fandeha ny fandarantsika toy ny mahazatra rehefa tahaka an'izao talata izao dia misehatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara, voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahefatra, ny député ny kolonely manakambara tokoa izy momba ny fiainam-pirenena, momba ny zavatra mitranga ho an'ny eto andrenivohitra, dia be dia be ny zavatra azo ambara ao anatiny izany, ka dia ny faniriana dia ny hoe ny fahanao zany manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika. Eo ihany koa moa ny mpisehatra hafa ifandimby eo dia ho hitantsika eo ny andaminana azy. Fa efa eto akaiky eto ny député Solombavambahoaka, ny député Rambo Salama Emilien zany, na ny député Rambo, araka ny nambara teo dia avy hatransika dia hiditra amin'ny resaka izay ifanaovana amin'izany. Miarabanao député. Miaraba Rina, dia miaraba koa ny faniry izay vao niditry ny trano fanatanterahana ity fandarana ity zany. Miaraba nareo teknisianina rehetra izay mandefa sy mampita izao fandarana izao etanterana sy any ivelany, ianareo teknisianina ao amin'ny MBS sy ny Radio Madame, ary ianareo mpikirakira ny tambazotra serasera, YouTube sy ny Facebook zany. Manarak'izay dia tsy trahatra ny misaotra an'Andriamanitra Rina nanomezany antsika ny androandroany, satria tombon'andro lehibe zany mihoatra amin'ny olona rehetrarehetra izay miaraka amintsika eto, na tombon'andro lehibe koa ho an'izay mihoatra amin'ireo izay atao hoe ndosy ny fahafatesana lavo, ka dia rariny sitsiny raha ohatra misaotra azy tsika amin'izao andro izao, mbola nomeny an'ity andro ity ahafahana mitafa sy midinika eto ary mampita ny vaovao sy ny atao hoe vaovao ara-piarahamonina amin'ny vahoaka malagasy zany. Manarak'izay dia araky ny fitenenina moa hoe ny zanak'olombelona tsy maina falena dia misy atao hoe reo tsy salama, misy reo lavo dia mirary fenonana feno andro fianakaviana izay hoe nanana havana nodimandry, dia atahoana fa zay ny fiainana eto an-tany, misy fanombohan'ny olombelona dia misy koa ny fiafarana efa tonga zay sitrapon'Andriamanitra dia tonga am'izay fa dia mirary fenonana feno ho an'ny fianakaviana. Ho an'izay tsy salama kosa dia mirary fahasitranana malaky mba ho salama ary avita soan'ny taona dia tratran'ny taona 2023. Izay angamba aloha Irina no azo tenenina amin'izao, fa dia omenanao ny fanizana ny fandarana anniversaire-n'ny président Ravalomanana koa maly. Miandry anao mihitsy raha hiteny an'izay fa efa eto ianao. Efa omaly tsika tsy tara tamin'izany, fa vo tamin'ny 2017 tao dia efa nandefa maraina tao efa nandefa SMS tamin'ny filomarika Ravalomanana. Izy moa tsy voatery hoe amaly an'izany na tsia, fa tamin'ny 2017 maraina toa dia niantso azy dia niresaka mihitsy izay mianaka, dia miramirana be mihitsy izy tao amin'ny telefona tao ary misaotra betsaka ary makasitrika dia any Antananarivo mione. Zay ny fahatenina tsy adino ka, tsy adino mihitsy fa androany moa efa 13 dia tsy nitenena fa omaly fa tsy manadino an'izany adidy izany tsika, fa ray aman-dreny izy ary adiditsika mitondra azy ambavaka amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony amin'ny mbola adidy masina miandry azy amin'ny firenena ity, satria raha fahitana firenena amin'izao dia tena atao hoe tsy hininana mandeha tsisy, fa dia tena mena daholo ny rehetrarehetra ary araka le fiteninareo tanora ankehitriny hoe feno fitakasilainga ny tany, feno fitakasilainga Madagasikara ataon'ny fitondrany ity. Mazava zay. Ka tsy hatra ihany mbola eto am-pambo amintsika député Rambo
mondial efa hiditra amin'ny antsasadalana anio demi-finale i Argentina sy Croatie. Ianao ohatrany fijeriko anao ohatrany makany amin'ny Argentina ianao sa ahoana fandeha? Zay aloha tamin'ny nareo ny tantarany fandarana ny quart de finale farany teto de tena ohatrany voavelon-kanota mihitsy zay satria za zany Brésil sy Argentine ny avy nanomboka de raha vao mondial tsisy Brésil de fa ohatrany tsy mondial amiko fa am'izao zany lasy Brésil resy dia maka Argentine zany zao. Fa Argentina koa fa nitsotsofina vao tafita teo. Nitsotsofina fa ohatrany manao surprise zany izy ka. Zay aloha. Fa ny tena mahafinaritra le hoe le mbola lava ihany le baolina avy any amin'ny continent Amerika latine. Tena atao hoe ao le don fanomezana manokana am'le filaovanan'le baolina kitra de ao koa le atao hoe le taktika sy teknika fanaovana an'le izy zay tena tsy manao ohatrany fitentsika ty hoe kandanitra le kazozy fa tena mipetrapetraka ary tena ohatrany hoe misy lakôly mihitsy le baolina amin'ny tongotry ny mpilalao ary atao hoe ohatrany fanaovantsika fanorona ty fanaovana baolina tonga de fa mipetrapetraka ty ary ka zay no za hoe zay tsy elako am'lay atao hoe am'le équipe amin'ny continent Amerika latine amin'ny resaka baolina kitra io fa ao zany ny tena atao hoe foibe zany ary ao ny tena misy tena hoe fahaizana an'izany ka tsika maka Argentine tsika raha riva amin'ny Croatie ary mame 0-0 zany zay amin'ny Croatie ary zay sy honorable Todisson moa i député Bogos de fa ao anatin'ny Argentine zay ary izy moa ny teny hoe zaho izy tantara raha riva de izy zany misolo tenanay fa hoavy izy tantara baolina raha sady footballeur mavoy ny honorable zany kely fa dia io tsika mahita azy kanefa atahoana moa fa baolina boribory fa de Argentine aloha fa rehefa resy de ohatrany Brésil resy any de somary mangatsika kely any amin'ny voalohany fa zany koa nandeha hoe hitomaniny eto na inona fa de zay nendry Neymar reny efa asany baolina de rary izy raha mitomany fa ny tena efa ohatrany mijery rehetra ihany de fa resy ataona fa resy de zay de fa nonona kely fotsiny da aveo mandeha ny fiainana rehefa aveo. Ya baolina moa eo ihany fa ny raharam-pirenena ihany koa député Rambo, colonel Rambo tsy maintsy atrehana le izy raha ny eto Antananarivo zao mbola hita tena hoe misongadina ty fako be eraky ny tanàna ty ahoana ty fako ty député Rambo nareo solombavam-bahoaka antanin'ny olona foana raha ty anosopatrany ty amintsika ty ty amin'ny MBS ty tena takininina sy takininina le ry amin'ny diga reo ohatra nalefan'ny eo indray le zordira maimbo be tena manara-pofona ny fahasalamana ao anatin'izany tena tsy sarizary sy kitoto zay fahitan'ny olona azy ahoana ny fahitanao an'io hatreto. Taratry ny tsy fahavitany ny commune urbaine Antananarivo amin'ny resaka fanadiovana sy fidiovana zany eto amin'ny tanàna Antananarivo ririna ary ny mampalahelo dia ohatrany hoe terena fotsiny le vahoaka andohan'ity resaka etra sy indretra rehetra ty na amin'ny jirama io na amin'ny Rome io na fa tena tsisy natao hoe redevabilité an'ny le mpitondra mihitsy zany makany amin'ny vahoaka tamberina ndraikitra ary mampalahelo amin'izy de zao tena fa betsaka ny antso atao eto fa tena tsy miraharaha mihitsy le fitondrana ary mahavaka ary tena maharombotra ihany koa dia enao raha mandalo ary amin'ny Kakisité Berlin ianao misy baka ordure madio fa vao miala kely fotsiny ianao mitsotsorika ary amin'ny quartier iny zany ary mantrisa ary ambany ary amin'ny akavanan-dalanao fenao de mandeha koa anao raha mijery anao ny eo anatin'ny eo akaikin'ny ambanimbany ny ambassade de France eo Ambatomena madio na feno azo de le baka no misy fa le manodidina madio fa mivadika any ianao ambody filao aty amin'ny faritra iva zany de tena miteny aminao fa tena ny atsasaky ny arabe de lasa le fako dafolo ary le izy de zao le malagasy efa anatin'le mifantrana tanteraka ao anatin'le atao hoe sahirana amin'le fitadiavam-bola amin'ilay
fitatiavana nohanina androany araky ny teny filomarikaravalomana tany fianaratsy hoe le malagasy am'izao fotoana zao no tsy mitadiny hoe ny androany de tatiavina androany fa ny androany tatiavina rapitso hoe ary sambana izy mba niteny an'izay tamin'ny kabary nefa hatram'izay izy tena mba miteny tsotra fa teny efa tsy rary nitsony fa teny efa mantra le malagasy tena efa saina hoe araky ny teny hoe lavo de tsy tafarina ntsony le malagasy mito zany mbola pinty ary aty fakotro indray zay tena mitondra aretina goavana mihitsy nytadidio aneo ahy fa io fako azony orana de azony ty dania amin'ny masoandro de azony nafanana be eo de miteraka entina hafa tena tonga de mamotika ny taova-pisefona mihitsiny ary atao hoe mifofovola anao raha tafavoaka ao ary na ny ankizy kely raha am'izao fotoana zao ny ankizy kely zay atao hoe manana ny atao hoe antikôro matanjaka hery fiarovana matanjaka fa de tena mila ampitondrana kasibosy mihitsy ny am'izao fotoana zao mandeha mianatra satria maninona mafy lay fiseho an'le aretina am'izao fotoana zao mody serisery kely fa afaka adiny ray eo tonga de lasa gripa be ary tsy fantatra ntsony hoe ino ty ary ny ankizy kely araky makizy azy zay mety mbola tsy mahafantatra tsara hoe inona no aretina inona aretina mahazo azy fa dia mamay fotsiny de tena mampalahelo raha ohatra indray moa ka afaka miteny ny ankizy tsy de mampaninona loatra satria tonga de efa miteny hoe tia mamay fa tena mitambatra ao daholo na sery na kohaka na areti-tratra na avizanana na tazo de tena mampalahelo ka eto zany de efa miteny ny en commune urbaine Tananarivo efa ianarony ao zao efa ianareo menakaviny eo amin'ny fitondrana ampiny ny fitondrana fobe vola tsy toko tsy foroany isam-bolana efa ampiny ny communauté internationale zay tsy nahazaonay tam'izay tonga teo satria maninona voatonga ame fanampiana communauté internationale de tonga de bana ny gouvernement central zany zavatra zany fa tonga de mandeha ny vola entina ninona entina ananana baraka ny commune urbaine Tananarivo tam'izany tsy mahavita ny asa kanefa raha ampitahany zay indrindra ny fako tam'izany sy am'izao fotoana zao ny abetsahany raha ampitahany ny fitaovana nampiasainy tam'izany fotoana zany sy am'izao fotoana zao raha ampitahany ny olona nampiasainy tam'izany fotoana zany sy am'izao fotoana zao dia mihoatra lavitra ny ampiasainareo am'izao fotoana zao noho ny olona na ny fitaovana na ny voly teo am-pelatanana ny fitondrana tamin'ny androny neny lalora valomanana tsy teny fotsiny ireny resaka produira reny ane ka izahay izao no nanao sy ny an'ireny ary tokony ho amin'ny commune urbaine Tananarivo no menandreny fofananina tsy homena fotsiny satria maninona raha vo mena commune urbaine Tananarivo de misongadana ny fitondrany neny lalora valomanina ary mazava be ny hoe fiovana Tananarivo de tsy nomeny zany zavatra zany fa tonga de navatana tany amin'ny M2 paty ary ny M2 paty tam'izany fotoana zany dia ny filohan'ny anteny mera-pirenena am'izao fotoana satria izahay no nanao lancement ny produit ro za zao no nanao siny solitenany ramatoa neny lalora valomanana lefitra voalohany ianao tam'izay voalohany nanao siny an'izany taratasy zany mba azahoana an'io produit ro zao izy zao areny hitatsika hoe ahoana le produire ny resaka ny olona nampiasaina firy ny olona nalaina tao tamin'ny fidiran'ny fitondran'ny commune urbaine Tananarivo am'izao ny recrutement natao fa aiza izy zao aiza fa defa resaka le any am'le akamakama any am'le araky isosy dolo natao fa tatry am'le tena resaka hoe tena fijerena fanadiovana Tananarivo tena hoe ny fiovana Tananarivo aiza izy zao ny politika am'izao fotoana zao efa saminarony eo ary efa mena mihitsy ny aza ny SMA atao hoe autonomie fa tena ny commune fa tsisy idiran'ny any amin'ny gouvernement central ntsony aiza izy zao maninona le fako tsy afaka tsy afaka mihitsy fako tsy afaka tsy tokony isy excuse mihitsy zany no an'ny mpitondran'ny tanàna na kely ary felatsiny zay ary tsy manana motifa hoe misy an'izao iteny hoe covid-19 na iteny hoe guerre Ukraine hoe tsy ampy fa voly tena hoe le tsy fahaizana mitatana sy ny fampiasana an'le olona mihitsiny tsy mafananana zany atao hoe esprit d'initiative
am'resaka fitananana Tananarivo zay mahatonga an'zao zavatra eo keto zany de miantso fa tena mamono akolaka ny voakana Tananarivo nareo am'ireo fako reo indrindraindrindra ny amin'ny faritra Ivo to de mivantana mihitsy ary satria tonga de eo ny aretina zay le izy le mamono akoraka maty naovako azy a le hoe tsy mandeha manindronantsy na manakenta na manina fa le are le fako tsy esorona mitondra aretina ho an'ny vahoaka de lasa maty ho azy le vahoaka satria tsy manam-bola entina hitsabona tena hividianana fanafody na anaovana hoe mba sakafo mba ambelomelonaina tompona ndraiky navoaka ny fitondrana am'izao fotoana zao ary any de tena tenaiko mihitsiny atrany amin'ny gouvernement mihitsy ny tompona ndraikitra amin'ny zavatra io satria tady tsara fa gouvernement responsable ny administration ka prime ministre zany ary izy ny responsable voalohany administration amin'ny tany sy ny fanjakana de midina prime ministre mandeha any amin'ny ministère ny atotany sy ny décentralisation de midina makaty amin'ny commune tompona ndraikitra am'izany nareo am'resaka fitantanana ny tanàna Tananarivo ka de miantso zay ny vola be alainareo aminay io de mba jereo le fiainan'le vahoaka fa tena tsy lasa tsony ty zavatra tya ary raha izao no mitohy de ozy aho hoe hipoka ihany ny sarombolany ary efa manomboka leo anareo mivahoaka am'izao fotoana zao a tsisy zay tsy miteny na aminareo saminareo aza de efa manomboka leo anareo mivahoaka amin'ny fitantanana zay ataonareo tsy mandeha am'izay izy ty fitantanana tsy mijery afa-tsy nareo saminareo ihany fitantanana tsy mandeha am'izay jerenany hoe raha anao hitondra ny tany sy mifanjakana zany ianao hitondra ny commune zany ianao dia mijery ny hoe inona ny ampandroso an'le commune inona mahatsara amin'ny vahoaka ao inona mahasalama amin'ny vahoaka ao fa anareo ihany mifantatrareo a am'ty fitantanana ty ka de miantso zany zay vahoaka mandoa ny impôt aminareo mandoa etra zay aminareo zay etra mbola tsisy resaka amiko mbola mifampidiniana fa de nataonareo tamy fotsiny a hoe izay sy ny ministèran'ny finance sy ny économie sy finance manao an'ity dia amboanay aty asety ty de tonga de zay any fa tsy mba misy kiry hoe mba manahoana kay ny fidiram-bola nyty vahoaka malagasy ty firy ny vahoaka mandray mampiditra 1000 isan'andro firy ny vahoaka mampiditra rahetsy isan'andro firy ny vahoaka mampiditra real isan'andro fa tonga de atao kabe matsina am'izao fotsiny le zavatra zay tena mangiry firy amin'ny vahoaka zany zavatra zany ka eto zany de efa miteny rina io fako raha tsy azo avy malaky io a esorina malaky io a dia tsy maintsy eo am'le fako ihany no andehanany ty tantara ty satria efa nanomboky reny ry baba mandeha manatitra azy a de efa sa zany de efa tsy maintsy misy olona anaraka an'izay ka zay male fako zany fa de efa zoanay no miteny eto ary nafaly nareo na tsy faly de tsy maintsy miteny an'izany satria zay mandohetra amin'ny fanadiovana tanànana Tananarivo sy fanatsarana tanànana Tananarivo ka le tanànana Tananarivo moa zany zao am'izao faraparan'ny taona zao a zay resahana rehetrarehetra de tena hoe problema daholo ny any amin'ny vahoaka ny hatrany amin'ny fokotany ny arrondissement sy ny sisa ny eto ampovoan-tanàna eto problema ankoatra amin'ny fako a misy zavatra maromaro koa mampimenimenina ny olona io zao voaingana député Rambo resaka hoe fitakim-bola ao amin'ny pavillon Analakely hoe misy fahatarana kely zany fandoavana sy sisa ny organisation tsy fantatra tsony am'le hoe fandoavam-bola sy ny sisa zany mbola problema daholo a de tsetsatsetsatry aritra ny tenenina fa misy namana moa zany ao miasa amin'ny commune Antananarivo ao zany dia tsika moa tamin'ny fotoan'andro ny tao a de tsika efa tsy ao tsony a fa mbola misy namana zany tavelo de tafaresaka tamin'ny tena de hoe zao ny teneniny hoe hafa ihany lesiny tamin'ny andron'ny iny fa ahoana ho a de nafa ihany lesiny tamin'ny andron'ny iny fa tamin'ireny ozy izy nefa tena hoe araka ny tenena tao zany tena tsisy fanampiana variva hita misongadana ny zavatra hoe vita sy niezaka fa am'izao a tena menatra letsy zay menatra ny mponina Tananarivo satria zay miasa any sy ny sisa tsy tonontsika ny anaran'le namana zany io moa zany tsetsatsetsatry aritra ahoana ny fahitany député Rambo zay rina de zao e. Raha ataonao ny comparaison
ny tanan'Antananarivo am'izao sy fitanan'Antananarivo tamin'ny andro toa de fampitana mahitsy io fa tsy miolakolaka tsisy hoe ambadika politika fa hoe mahitsy ny olona tantan'Antananarivo tsy tamin'ny androtsika zany de tonga de miteny mahitsy be tsy mba mpanao kobakambava fa tonga de asa no atao ary tsy miantehatra am'izay atao hoe mety ho fanampiana avy amin'ny velany na fianterana amin'ny fitondrana foibe fa ny fijerena fidiram-bola ao amin'ny commune inadolo no fidiram-bola zay fantatra fa mety manirana voaka kanefa tsy maintsy ilainy zany zany hoe mba zavatra tena mba arakaraky ny fiainany vahoaka zany no ataova no atao am'le alaina amin'ny vahoaka amin'ny fidiram-bola fa tsy atao mihoapapana be ohatran'izao hoe raha trano hazo ariva de mbola angalanao 80,000 ariary impôt nefa trano hazo zany tsy nahazo permis de construire raha tsy misy loatrano fa de hitanao fotsiny dia tonga de anaovana zay mamenatra zany tsy nisy trano hazo teto tamin'ny androny neny lalora valomanana tamin'ny izy be ny tanàna Tanarivo ka hoe nakana etratrano zany zany hoe ny fijerena zany zany de mipetraka am'ilay hoe olona manam-panahy ary olona mijery amin'ny maha olona amina voakana Tananarivo no mitondra dia mandeha ho azy na mitaky vola manolo azy ianao dia mandeha tsy misy kotaba le izy tsy misy fitarainana le izy satria hitan'ny olona hoe tena mba olona manam-panahy reto ary tena mijery maha olona ary le vola alainy de hita marina hoe mandeha any am'le fanatsarana ny tanàna Tanarivo zany amin'ny fiahinany mponina Tananarivo etrereto fa raha ny fiara be nanaovana fanalana fako teto any miteny aminao fa ny commune urbaine Tanarivo tamintsika tonga tao de tsy nisy camion be anaky telo angamba camion tao fa ny fanaovana tao zany dia manofa am'ireny entrepreneur reny zany sady rehefa farantaona ohatr'izao fatorao no fako ny Tananarivo manofa de taty aoriana zay vao tamin'ny ny androny 73 député reny de lasa nisy ministra tim atao amin'ny gouvernement tany Ngiatsay de ministra Ravatomanga zany tao ministra ny fidiovana sy ny fahadiovana de zay mba nazahoany tsy commune ary Roland Ravatomanga Ravatomanga nahazo camion eo amin'ny 10 angamba zay nanaovan'ny gouvernement central ary tam'izany raha oeraoera hoe tiava aminay fa tsy mahavita ninona ny commune reny nampiasaina dia mbola nanampy koa ny commune nanofa camion afaka tsara le izy fa am'izao fotoan'izao any efa vola tsy toko tsy foroa namena an'le commune fanampiana goavana be no azo le commune avy amin'ny communauté raha resaka produire fotsiny firy par centaine de millions de dollars any no azon'ny commune amin'ny resaka produire io maka izy zao dikan'izany na eo aza aleo fanampiana goavambe ara-pitaovana tsarabola rehefa tsy manana an'izay atao hoe paikady entina hitantanina an'eo na manana hoe initiative amin'ny zavatra atao tsisy nina vitsy zany fa tamin'ny androny fitondran'ny Laura Valomanana de olona niaraka tamin'ny rehetra olona efa manana expérience amin'ny fitanana Tananarivo daholo ny tao amin'ny nanodidina neny Laura Valomanana tao nisy reny atao hoe amin'ny resaka relation internationale misy resaka ancien ambassadeur amin'ny resaka administration misy administrateur civil misy ohatranay nisy miaramila efa mizatra amin'ny hoe tiany eto manana de tsy maintsy vita mission de menan'izay anao zany de araka vitenena hoe c'est la mission qui prime de tsy maintsy mitady moyen rehetrarehetra anao amin'ny tanan'iny fa tsy hoe hiandry fotsiny hoe andeha anotra ny vahoaka ary na ohatran'izao fa araka vitenena hoe ty mission de vitao io ty moyen entina amin'ny tanana io na ampinatsapo de vitana de amin'ny matompona andraikitra anao dia tsy mieritreritra anao raha ty tsy havitanao fa araky ny fiteny hoe le désir d'un chef c'est un ordre efa zay ny tenen'ny be ny tanàna tenen'ny Laura Valomanana hoe tsy maintsy madio ny tanàna tsy maintsy vita io aty moyen de manao ianao de aveo anao maka initiative manokana any ambadika any ianao amin'ny tanan'le izy satria araka vitena c'est la mission qui prime fa ny am'izao fotoana izao tsy misy
manana an'izany expérience ny fitantanana ny tanàna zany eto hoe ary raha manomboka any am'lohany ka hatraty am'rehetrrehetra atya de mialatsiny a fa olona tao anatin'ny entreprenariat olona manany entreprise ny daholo fitantanana privé daholo ny eo fa tsy mahay an'izany administration zany anika raha manana zany entreprise zany ianao tsy jery ny fiainam-bahoaka mihitsiny ianao a fa ny vola miditra any aposinao no tadiavinao a ny vola miditra any aminao tadiavinao hoe ahoana no ahitana vola de lasa io miteraka an'io resaka IFPB efa misy sasany a 200%, misy sasany azy atao hoe 1000% satria ao anatin'ilay fomba fisainan'ny manana entreprise ohatrandreny hoe aiza no ahitana vola fa tsy mijery an'le hoe fitantanana ny fiainam-boakany no atao eto a administration territoriale no atao eto a anjany administration territoriale zany nanjerena de ny vahoaka de ahona le vahoaka ao 5% le vahoaka mpanan-karena ato a 5% le vahoaka amin'ny cadre moramora ato a 5% lay vahoaka mandrato ka zay no teneniko anao hoe afany tamin'ny fitanana tam'zany arary ny olona raha miteny hoe afany tamin'ny fitondrana iny satria tam'zany fotoana zany a tena jerena mihitsiny hoe olombelona mitovy amin'ny mpitondra ny eo de tsy maintsy jereny zay zavatra zay mazava zay amara-paranantsika ny resaka hoe ty tsy fandehanan-javatra eto Antananarivo ty député Rambosalama nisan'ny tenen'le namana koa moa tam'zany hoe ny tena nampiavaka tamin'ny fitantanan'ny Enilaloavavalomana koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune tam'zany a de tena hoe tsy manao amban-javatra le fifandraisana mivantana am'le vahoaka tena mandeha mihitsy any anaty elakelatrano sy ny any rehetrarehetra fa tsy tiritirina any am'birao any fotsiny nareo zany tam'ireny ampitain'ny olona le izy am'izao de mazava tsara ny fahitan'ny olona zany zao ka zay zay lazakeo administration territoriale no atao a tsy vitany am'birao io fa misy fotoana hijanonao am'birao de misy fotoana hidinanao any amin'ny terrain any zany amin'ny kianja zany tena hijerenao hoe inona marina ny fiainan'ny olona ty le tompon'andraikitra ambofa tsy hoe maniraka an'le ambany fifezany samy manana ny andraikiny daholo ny rehetrarehetra io anie le atao hoe ny raha ohatra hoe directeur zao de directeur manana chef de service manana chef de division manana ny olona iandreketana reny olona rehetrarehetra iny a de mandeha any amin'ny terrain daholo a mijery hoe ahoana marina ny fiainan'ny vahoaka ty de samy manana ny asa tandrifiny avy daholo reny olona reny manana mission araka le fiteneniny hoe misy ny atao hoe job description de mahafantatra daholo izy a de avy eo izy a miverina izy manao tatitra de miala am'izay tatitra taony zay no entina hoe zao zany a nitondrana ny tanàna zao nitondrana ny arrondissement fa de am'izao fotoana zao a tsy misy an'izany fa araka ny teneniko hoe olona entrepreneur daholo ny eo a any am'ty privé ny tonga atao a de tsy mahafantatra an'izany tena hoe ahoana exactement tena ny fitantanana zany tanàna zany a administration territoriale zany zay ny izy riny ka zay no hoe zay mahasamihafa ny am'izao fotoana zao a sy ny tamin'ny fitondrana tamin'ny Nenilalo Ravalomanina na tsy nahazo subvention men'ny fitondrana fobe aza de tadio fa mbola nahavita foana ny tamin'ny andro Nenilalo Ravalomanana manome prime isaky ny enim-bolana ny mpiasa manome bonany atao hoe zay moa fiteny aza zao am'ty ahoana akoho vary menaka mpiasa ny commune rehefa mois de décembre ny am'ty moa de fa tsy ohatriny fa de tsy haiko hoe inona ny ataondreo fa de engany ka tsy menimenina ny olona tsy avy hoe avita an'izay zavatra tokony ataonao mazava iny fa araka ny efa nambara teo ihany amin'ny tsy fetezan-draha raha eto amin'ny firenena tsy afa-miala ny gouvernemanta tarihany Tsay Christian prime ministre zany dia iny nisy le motion de censure de tsy moa zany zao izy iny hoe ahoana fa mbola tsisy aloha zany latsabato député Rambo fa de tsy haiko hoe nitsefitra sa ahoana aloha zany ny fandehany fa na zany na tsy zany de hita hoe tsy maro toerana ny fitondrana am'izao fotoana zao tenen'ny président Marc Ravalomanana zany tany Fianaratsoa ary tena zay tokoa no izy fahitany ny rehetrarehetra azy ahoana reo amin'ny assemblée zao tao aorianan'iny anahoana ny toyany manahoana ny ambiance zao Francis Turbo tsy navelan-dralahy iteny solo tena ministre ny serasera tamin'le hoe lalàna ny artiste ahoana ny fandehany motion de censure zany zao no zany malaza zany zao araka le hira am'izao fotoana zao hoe ary rehefa natao iny motion de censure iny ka nisan'ireny resaka nivoaka tamin'ny anao manjery momba ny
zareo amin'ny fitondrana zany a zay atao hoe nampitomany any président ny assemblée nationale satria azo mivelokanota tany amin'njareo tany amin'ny IRD tany a de nitomany mihitsy ao izy tomany izy a de zany vaovao zany malaza am'izao fotoana zao ka za tsy hiverina amin'ny resaka naotran'izany tso fa ny ahy zany tonga de hoe nytoana fahitako azy dia taratry ny araky ny teninao tao hoe mitsingilaila ny fitondrana ny régime am'izao fotoana zao a inona mampitsingilaila de taratry ny ary tsy azo afenina ntsony tsy azo afenina taratry ny tsy fahaiza mitantana sy tsy famanan'ny olany malagasy andavanandro a ny fisian'ireny motion de censure reny nefa nyteneniny namana teto fa itsika ato amin'ny antoko tiako Madagasikara de ny groupe parlementaire atinina nefa nanao ny zavatra io a nanao motion de censure tamin'ny mois de mars teo zany ary nanao siny daholo any député tiako Madagasikara zany a momba ny motion de censure inona ny antony efa tsy izy tsony a ny ataonyty fitondrany ity satria tsy arakaraky ny zavatra teneny no ihana ny vahoaka fa tena zava-doza satria maninona me mahantra ny malagasy ary araky ny teny président Makaravalo zay efa tena lavo tanteraka mihitsiny ary am'izao fotoana zao raha de miteny aminao ary fa tsy misy intsony ny atao hoe classe moyenne eto Madagasikara tsisy tsony fa ny mpanakarim-be de ny mantra fa diranovana ary le misy le mpanakarena kelikely aza dia teny aminao fa efa hofoana koa zany rehefa kelikely raha izao no mitohy ka taratry ny tsy fahaiza mitantana taratry ny tsy fahaizan'ity fitondrany ity mama ny andavanandro ny malagasy a ireny motion de censure reny tsy zay ane nanao an'ireny nisy tao anatin'ny nanaovan'ny groupe parlementaire atinina ny motion de censure reny mivoaka reny fa tena hay fe ry zareo tao amin'ny IRD koa zany ry zareo ny plateforme IRD na reo zay hoe indépendant ka lasa mivadika any amin'ny IRD nanao ny IRD mahita fa tena tsy mandeha mihitsy nyty fitondrany ity izay nga prime ministre no tompon'andraikitra amin'ny administration eto Madagasikara ka ireny zany de tena miteny aho hoe zavatra hoe olona 5/100 no nanao soni amin'ny 1/50 dia midika fa efa atao hoe tsy crédible atsony lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tsy inona atsony zany fa hoe avita ny asa maha fitantanana ny raharam-panjakana azy na amin'ny resaka sosialy zany na amin'ny resaka ara-toekarena zany na amin'ny resaka politika zany na amin'ny mahampitondra fanjakana azy zay nomen'ny vahoaka malagasy nampindramin'ny vahoaka malagasy ny fitantanana tamin'ny alalan'ny fifidianana de efa tena tsy crédible atsony vis-à-vis ny vahoaka malagasy tsy inona atsony zany raha mbola io gouvernement io no antenaina ka mamy io lamy malagasy ary fahafahambaraka araky le fitenina hoe la honte iny fitsipiham-patokisana nataony fitsipiham-patokisana nataony solombavamboaka an'ny gouvernement tsahiny raha zahako ny tao amin'ny io gouvernement io raha za my prime ministre de mitady lavaka isitriako fa tsy miziriziry ohatran'io fa tena discrédit tanteraka tsy ananan'ny olona considération intsony io gouvernement io communauté internationale anie tsy miteny io efa mandinike hoe tena ohatran'izao zany ve le gouvernement tsay le ohatran'izao ve zany le zestiavan'le filoham-pirenena hoe anao an'izao tsika anao an'izao tsika ary ny tena loza amin'izy de zao reo communauté internationale o mahay resaka lalàna dafolo reo de fitsabanga filoham-pirenena amin'ny
fitenenana Andramatoa Razanamasoa Kristine zany hoe tsy misy tsony la séparation de pouvoir izy ane filoam-pirenena ry amin'ny exécutif izy inona ny japany aty amin'ny resaka législative aty inona ny japany aty amin'ny resaka momba ny solombavamboaka aty ary izy menakavy mihitsy ny tao zay tsy azo atao mihitsy zany raha hoe lalàna tsy azo atao séparation de pouvoir ary ina de tsy azo atao zany fa tena fandikana kitsy rano ny lalam-pandroenana zany zavatra zany misy ny exécutif de misy ny eo amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna de aveo misy ny aty amin'ny fitsarana fa tena tsy azo atao zany fa dia nataony ary numéro 1 mihitsiny miaraka amin'ireo ministra akovavy miaraka amindreo no nanitsakitsaka an'izany ka namelively ny filohany antenimieram-pirenena zay tsy misy idirany na kely azy raha misy zavatra tsy mety amin'ny filoham-pirenena anjarany député manao an'izany manonga azy miteny azy fa tsy anjarany filoham-pirenena ka zay teneniko hoe c'est la honte fa de tena hoe ino ty ataon'ny premier ministre malagasy ty ino ty 105 de mbola mijanonao ino ty ataon'ny filoham-pirenena ty de andeha mijabaka ary reo loreo ne mamaky ny constitution hoe ary fantany constitution gasy io de zay zany de mazava be zany le izy hoe zao le Madagasikara fa de tena miasa saina izy zany ny PDF mpamatsy vola communauté internationale fa hoe tena tsy izy tsony ty zavatra miseho any Madagasikara ty fa izy fotsiny tsy te hivaky batsilana fa dia mbola Ramatoa Razanamasoa Kristine ndray no asaina manao miantso fitonina fa ianao nga naeno ny exécutif zay atao hoe izy no ny antefany le motion de censure ngano mba naeno amin'ny filoham-pirenena am'izao fotoana io hoe miteny hoe fitonina nanteny amin'ny prime ministre fa tsy ny ataony any fa Razanamasoa Kristine no fa fatrarany rihatra de io de manao ny resaka fitonina io ka io zany teneniko hoe tsy crédible tsony raha ny exécutif malagasy am'izao fotoana zao tsy inona tsony vitany hirako mena azy hoe hitondra malagasy any amin'ny fampandrosoana hitondra ny ahitana zany hoe fifidianana tena madio zany amin'ny 2023 ary hoe tena mba hoe tena iedana malagasy ny asa fampandrosoana ataondro zareo tsy misy an'izany tsony tsy crédible tsony io na zany de tsy misy afaty miteny amindreo zany hoe mba hananany olona considération aminareo mba hivoaka par la grande porte nareo de ny any teny tsotra de hoe rasa tsay de manaova mangata vote de confiance afaka ataony mihitsy mantsy azo ataony zany zoany zany mangataka vote de confiance izy mbola tsy miravy ty ny session nareo mbola manana tramo zoma rasa izy de asaivy manao an'izay fa tsy tokon'izay mihitsy zao ny logika raha hoe miainga amin'ity zavatra ty de 8 ans le hoe ny mpangalatsony daholo nanao ndre fa tsisy mariny ndresy ndretraretra de 8 ans satria vote de confiance zany ary ambadika ary député antime aloha ngamba tsy nangalatsiny de tsika ndray tsy manao an'izany tsika zavatra tena voataiza ao anatin'izany famarinana sy famasinana zany de hoe nisy nangalatsiny mantsy ohatra nataony ndre tsy kofroka be fotsiny nisy nangalatsiny tao ka fomba fiady-dolo zany re na efa tsy anyna de ataon'izay hoe mangalatsiny misy ndretrretra dia nalay ny présidenteny anteny meram-pirenena tenena fotsiny raha nao sonian'le izy de lazaina milaza ny tiatsangatsy amanorana sy ndretraretra ty iny ve de tsy fantany hoe tsy azo raisiny ty zavatra ty sy ndretrretra ary tsy izy mihitsy nisy atao fa député rehetrarehetra de efa mahita zay nanao sony fa tsy izy tsony ty raisina fotsiny ry ny any am'ry voninahitra zay izy io honorable zoko be iny fantatro tsara zany mora femy be misy azy zany efa nanao opération tany tsika fa fantatro ny fahorinany voninahitra zay ve de anaiky hoe isangalatra ny soniany de anaiky zany hoe hitako problème-ny na hoe rolaratsira ve anaiky hoe nisy nangalatra ny soniany moramanga sy anosy be analy problème maro lambo sy ndretrarehetra any mana problème ataony circonscription isan-karazany teny aminao fa de atao hoe fomba fiady fotsiny zany entina ny anaovana hoe fanjakany baroa zay ny eto fa de asoro fa de zay ka raha zao any notra azy dia mangataka vote de confiance
de 8 ao hoe firiny mbola mandraiky ijanonako eto a firiny tsy manaiky fa rasa izy de manao an'izay faharoa rasa izy de misy resaka matsy any hoe ravana ny assemblé aloha ravany any zay nga matao ny atoko tiany mandray de matoko valeur fa raha ravany azy io zao milatsaky zay raha pitso mbola lany ary tsy mahazo majorité tsonko ary raha vao manao an'izany eo tonga de miteny fa lazatsika majorité lasa mpanoatra ny majorité fa rasa izy de asay manao an'izany fa tsy eto no ifandrebirebeto zay matoko valeur zay mato manao an'io ka iverina amin'ny resaka teo hoe l'émotion de censure tsy mijanona io ry rina ary ny zay mantsy nantanina io la aona zany to ihany amin'ny andininy fa 7 article 7 ao amin'ny constitution de milaza fa afaka manao requête zay ho fampiarana ny andininy fa 5 sy 6 ao anatin'ny règlement intérieur zay milaza fa rehefa nalefa ny motion de censure ka efa ny avisean'ny gouvernement ny filohany anteny mera-pirenena efa nafeny fepetra zany efa nafeny fepetra de tsy miverina fa tsy maintsy toizana de moa efa fantatry ny rehetra rehetra iny hoe fa maninona tsy navela toizana le izy ao amin'ny rehefa manao an'le vote ohatra reo afaka miteny mame consigne de vote am'izay hoe tsy ilaina mifidy an'io nareo IRD tsika IRD tsy ilaina mifidy an'io nareo GPR tsy mifidy an'io fa aleo antime marery ohatra mio consigne de 8 ao fa tsy aheny atenatena eny tonga de tapahanao fotsiny le izy fa minona tapahany eny satria matahotra fa hoe tena vidy ty dia araky ny teny président hoe amitsingila karaha azo motion de censure indray mandeha dia efa vitany amin'ny 2023 fa efa ohatrany hoe mangorondamba ary zareo satria efa tsy zareo tsony no azo ny majorité rehefa avy eo fanimpanondra ka eo zany fa efa mandehany amin'ny fanatanterahana ny toy an'izay am'izao fotoana zao diany fangatahana ny avian'ny HCC amin'ny fampiarana ny article 118 amin'ny constitution sy ny article 195 sy 196 ao amin'ny règlement intérieur mangataka ny avia zay hoe mampanaraka ny ao anatin'ny fanarahana ny constitution ve ny fametrahan'lay solomavambahoaka 5 ny motion de censure de aloha hito koa zany ny ACC raha ohatra anao la voix de son maître koa fa oka izy mba tena hitsara fa tsy ame karazany ohatrany hoe avis politique ka hoe mahisiny fitinina de zao non ny anjaran'ny ACC de tsy mpanao politika fa mitsara de miteny hoe manaraka ny constitution na tsy manaraka zay ny avitadiaviny zay fa tsy hoe mba tsy siny korotana eto amin'ny tany sy ny firenena de amaray aman-dreny de misy an'izao tsy mila an'izany eto fa tonga de hoe ao anatin'ny constitution ve ty ty motion de censure ty sa tsy ao anatiny de manao ny aviany eo izy de zay azone tokony tonga saina mpitondra am'izao fotoana zao satria izahay raha tokony isy eo anatin'ny fandarana fasafasa amin'ny gouvernement dia ny foananay zany atao anatin'ny indrozy satria maninona inona ny tena antony iny tokoa zao satria efa azo motion de censure ave efa 5 nasy efa tsisy tsony io zanareo tokony efa olo-kafa ny resaka aminay eo raha tokony ho izy fa tsisy ilana n'izany tsony fa de zay de mbola misiryro de araky ny teninao tao moa hoe maly de tsy navelan'ny honorable Rose honorable Tsiliva mihitsy ny teniny to amin'ny solotena ministre ny serasera zay nitarianga DG Francis Turbo sady Rose Tsiliva sady artiste koa daholo reny tsy navelan'ny teny hoe motion de censure zay tsy miresaka aminareo fa tia travaux de commission de fotsiny nareo mieno nareo tsara tsy meno nareo de efa izy ty lany le tableau comparatif zay tokony efa lanina talolo fa tarabe ny observation avy any amin'ny gouvernement de hoterina embotro le izy zany efa miprofo zany fa efa tsy ekeniny solomavambahoaka tsony le gouvernement reo ary solomavambahoaka IRD izy ro la reo tsy mbaly hoe IRD hoe indépendant de mivadika fa tena tao anaty couleur IRD mihitsy izy ro la reo dika zay zany de androany azy zao na vaovao koa fa na le fasafasiny tao amin'ny antenemerandoolona koa de rava ihany koa hoe mba tsy dikan'izany zany efa misy zavatra tsy milamina tsony
ny amin'ny antenimerany rotota sy amin'ny gouvernement ka tokony eritreritra am'izay zany fa manina ary tsy hay kristiany tsy tonga de miala hoe tsy ianona ntsony ty tonga de manipoka zay fa hoe tsy miandro hoe misy motion zao fa manina izy raha tonga de miala zay ahoana fahitanareo inona no mety mahatonga zay inona ny ao ambadik'izay ary ny ady zao hoe raha tena mijery ny tombotsoa amin'ny Madagasikara izy ny hoaviny ty Madagasikara ty manomboka amin'ny 2023 satria amin'ny 2023 misy fidiana filoham-pirenena de tokony angataka an'izay vote de confiance zay izy am'izay izy mivoaka par la grande porte fa kobokoborony rarina de mbola mipetraka eo ihany ary izy mipetraka ihany de mino ahy ianao fa tsy mety misy zavatra ivoaka ao misy zavatra ivoaka de vao maika amin'ny fipetrahany eo araky ny fitenenina hoe vao maika envenime situation de vao maika raha ny mieritreritra ary izy hoe zay mbola mieritreritra izy hoe mbola satria zay ny ampanao politika de mieritreritra hoe mbola azony mandamanaraka izy tsy azo an'izany tsony izy fa arakaraky ny ipetrahany firetany elo ipetrahany eo tsy anaovana an'izay ny vao maika afaty azy ary hitady ho tsara fa eto tsy culture ampanao politika eto ny hoe vao misy voaroro kely amin'ny zavatra anankiray de ametra-pialaniny inona ny antony de zao le fanaovana politika mihitsy tsy mandeha am'le fanaovana politika tena hoe mijery hoe ny tombotsoa amin'ny vahoaka fa fanaovana politika eto de fanaovana politika indrindrina ho an'ny exécutif de fanaovana politika fangoronan-karena satria raha vao mivoaka ao raha vao miala eo de tsy maintsy mipetraka am'izay ny mivoaka dolo nrehetrrehetra hoe taizany nazaony lahany zao niaizany zao de tsy milamina conscience de zay no mahatonga ny zavatra io manao ohatran'io fa raha ohatra izy razahako tena hoe fa olona 5 reny mitsipaka tena apetrako ny vote de confiance de hoe ekenao tsy ekena de par la grande porte tsy miandra an'izay atao hoe motion de censure fa niany ataoko tonga aloha ty izy atao rangana izy de lany tsara io tsy lany de mitohy milamina avy eo conscience fa zay ny problème zay zavatra mitranga zay matoa petraka eo izy de mieritreritra izy zany fa mbola anana ny atao hoe manana azy atao hoe crédibilité hoe mbola vitako ty mbola vis-à-vis amin'ny communauté internationale malaza be matra hoe communauté internationale nametraka azy teo tamin'ny andron'ny 73 député reny de mbola mieritreritra zay ngamba izy kanefa ny olona tsy adaly etrety fotiny am'izao fotoana zao tsy minainaina ny olona maninona tsy manam-bola le fanjakana de minainaina ny olona fitaken'ny olona rehetrarehetra tsy misy tanteraka tsony zay le de izy ve tonga saina hoe zany lehibe an'ny administration de tsy mao tonga saina hoe tena tsy vita tsony ty tena efa ampiny anazy zay depuis tamin'ny andro 73 député zany teo 2018 ny teo hatram'izao tena efa ohatrany ampy kosa zay fa tena aleo mandeha manaja tena fa tsy mipetraka zany zavatra zany de aleo hitaniavana eo eny ary ho hitantsika eo ny toeny moa ntsika samy ety any fa maraparanantsika azy resaka lisy-pifidianana député Rambo hoe atao ny fanisana mpifidy sy ny sisa fa ny zavatra miseho any eny aninivo ny fiarahamonina any misy tsy mahafantatra ny ho resaka eo akory ny olona de avy eo misy ho an'izay efa vao iza misy fitarainana eto seroa voadingany zao hoe zay indray no ansaina makany amin'ny fokotany tsisy inona ny tena ahoana fahitanao azy zany hatreto ary ny union africaine hony andefa observateur eto andefa iraketo amin'ny voalohany taona ny azy any fahitako an'ilay liste fifidianana ary zay ny consigne efa omeny ny filomarika Ravalomanina zany dia tsy maintsy idirany trambana amin'ny antokotiko Madagasikara sy ireo mpiara-dia aminy ao anaty liste ny fifidianana ny antony dia amin'ny alalan'io liste ny fifidianana io ihany no ahafahantsika manarina zao firenena zao miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana ao anatin'ny fidira anaty liste ny fifidianana io ihany no ahafahantsika mametraka amin'ny filomarika Ravalomanana hitondra ny tany sy ny fanjakana ka tsy hiova am'izao fiainan'izao ianao fa vao maika iletika folo eny raha ohatra ka tsy ao anaty liste ny fifidianana
miampitry ny ao anatin'ny lesitry ny fifidianana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zany zay manaraka izao fandarana zao a dia rehefa mandalo reny mpanisa reny a dia ny fananana nyty taratasy kely ty aiza io a ao amin'ny fanaovana ny lisitra zany a ao anatiny io rehefa manao n'io lisitra io anao satria ny 3 exemplaire izy io député Rambo zao io izao io dia any amin'ny ny anakiro tazominy any amy fokotany ny anakira io a mijanona ao aminao ny anazy zao a 876 io de ny mivadiko a 877 de neny le zanako la 878 rehefa navita anao zany ka tsy mimeny an'io resabe fotsiny eo amin'ny lisitry mifidy eo fa tokony tazominao aminao io a ary tsisy diso fa io zao tena identitéako tena état civilako tena tsisy diso io zany zao mety ho diso ao fotsiny de hoe asa atao a efa tsy miaramila ntsony fa efa retraité a fa tokony hoe solombavam-boakany eo ka tokony ohatran'io zany a no anana vahoaka ndrehetrarehetra zany rehefa vita fanisana tokony anana ohatran'io rehefa tsy misy an'io aminao a de takio ary ty no azonao atao mandeha makeny ambron fokotany rehefa mipetraka ny afisin'ny lisitry mifidy hoe za manana an'ity aiza ny anarako ny tsao nefa za manana an'ity de afahana mijery an'io zany de io zany tenako amy vahoaka hoe voalohany zany rehefa vita liza de io vita io a de mifaharoa rehefa afiseny amy fokotany a de tokony jereny ty hoe io marina fa ao a de milamitsika am'izay zany a amresaka amin'ny ao anatin'ny fanaovana ny lisitry mifidy zay zany teneniko amin'ny olona hoe tsy maintsy manana an'io isika menakavy rehefa avy manao any faminona ny taratasy amin'ny lisitry ny fifidianana manaiky atsika zany a anao tsy azahoana ny taratasy io a fa io ihany a no antoka afahatsika mametraka ny filomarika ravalomanana zay efa angatahany rehetrarehetra am'izao fotoana zao hatramin'ny fianaratsoa ny erotsahany hofidiana amin'ny filohampirenena angany amin'ny fianaratsoa any zay miteny rehetratra imono nanomboka iny nanomboka fa itsika edy efa miteny foana tsika edy efa miteny foana ary teto amy boribory tamy faefatra zany tena de efa niteny an'izay hoe filofametrahana filomarika ravalomanana eo amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana amin'ny magistratura suprême teo amin'ity resaka lisy-pifidianana ity ihany député Rambo zany le fahazahoana n'iny ihany ko ahafahan'le olona miady raha ohatra hoe misy manao mikimanky rehefa anyarina any hoe ohatra hoe tsy ao ny anarany na ohatra zany mihitsiny afaka miteny izy hoe za tokony fidy aiza tsy tafiditra ny lisitry fifidianana nefa zany tonga de entina am'ty zany ka zay zava-dehibe mihitsy zay zavatra zay ary tsara fantatry ny olona dia mila tehirizina ohatra ny anak'Andriamaso ty zavatra ty a ohatra ny karaha-pifidianana sy ny rehetrarehetra fa rehefa tonga ny any fifidianana de oentiny ty zo sanatr'izany misy ny atao hoe mikeny am'izao fotoana zao ma tsy efa tsy kely lalana tsony ny olona dia tiano ataotsika fomba fiady sady le zao refonty total zay indrindra matsy mampiavaka amin'ny anina fifidianana hatram'izay eny ary amara-panantsika député Rambo inona ny tianao amafisy zany raha tam'izay resaka nataontsika zay a indrindrindrindra hoe miatefany amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny mpianaotsika ny azy zany a dia ny fijerena ny ho avy mamiratry ny malagasy ny any ny tena jereko am'izao fotoana zao hoe satria araky ny teneniko teo hoe lay gouvernement fitondram-panjakana am'izao fotoana zao a efa tsy crédible tsony a tsy inopo tsony hoe ino ka hoe mbola vitany asany sy ny rehetrarehetra ary efa tsy ananany rehetrarehetra considération tsony na amin'ny samy malagasy na amin'ny eo amin'ny solombavam-bahoaka na any amin'ny communauté internationale ka ny azy zany a dia ny fijerena no avy mameratry ny malagasy zany any tena masoka am'izao fotoana zao de tsy inona fa ny atongavany 2023 izay tsy maintsy anaovana ny fifidianana filoham-pirenena na inona midona na inona miatra de tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena ary mitaky an'izany zahay atao amin'ny atokotiako Madagasikara tsy memotra tsony io fa rehefa tonga amin'ny fotoana ka ilatsaka ny filoha am'izao de tsy maintsy mametraka ny fialana izy a de atao ny fifidianana filoham-pirenena de am'ty 2023 zany de tsy maintsy atao a ny fifidianana filoham-pirenena ary mitaky an'izany zahay de mba ahitana an'izany fifidianana madio sy atao hoe fitsipy-dalao ikendrehetra ary mba anana an'izay égalité de chance zay de mitaky foany zahay ny sy ny concertation nationale amin'ny fanadiovana ny lalam-pifidianana
tsy mitaky ninona mihitsiny hoe concertation amin'iny fa mitaky fotsiny fanadiovana zay pitsopitso ndrehetrehtra momba ny fifidianana mba tonga nlay fifidianana adio mba ho lalao madio natao ambony terrain mba atao hoe fitsipika madio ny rahana ny rehetrarehetra fa tsy fitsipika malotoloto misy mamevahana ny sasany ka zay zany tadiavina hoe mba isiny zay concertation zay mba nadiovana ny lalàna de ohatran'izay ko ny am'ty fanaovana nyty lisy-pifidianana ty mba tenao lisy-pifidianana feno lisy-pifidianana tena hoekeny rehetra lisy-pifidianana ho avy eo a fa tsy lisy-pifidianana misy kitoto na lisy-pifidianana ny talo ihany eo a de mbola iverina ihany ny atao hoe le am'le resakareo foana zany mbola iverina ihany ny zavatra efa tsy nety taloha ary raha ohatra ka tsy mety aminareo zay satria mety tsy manana moyen nareo anaovana an'le izy de mitaky araky ny tenin'ny ny filomarika Ravalomanina hoe eny ara fa azo ataony hoe manao révision spéciale le ray volana melohan'ny fifidianana no akatony de iny mety nanaovana an'le zavatra tsotra be zany ka eto zany zay de mitaky hoe mila ny lista-pifidianana feno sady madio ny ekeny rehetra zahay anaovana fifidianana ary mila ny concertation nationale anaovana ny anovanany fitsipy-dalao mba fitsipy-dalao ekeny rehetra ananany hitovin'reny mpisehatra rehetra ny mpanao politika rehetra hitovin'ny zay latsaka hofidiana hitovy ny chance amin'ny resaka fifidianana dia zay angamba no azo lazaina androany rina fa dia eto de fa mametraka sady ho an'ny mpanaraka ny fandarana amin'ny miara-manonja mia hotratrany krismasy amin'ny 25 ny volana desambra ho avy zao ary avita soan'ny taona 2022 dia hotratrany taona vaovao tsy fantatra matsy ny zavatra mety hitranga na ahoana fa dia eto de fa aleo de efa tenenina de meloa zany zavatra zany fa dia mirary atsika rehetra azo ny fahasalamana ary mirary atsika rehetra ho tain'Andriamanitra dia hatratra ny taona 2023 eny ary isoratsika ny député Rambo colonel Rambo zay voafety tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra nitondra an'izay fanazavana zay de mirary soanao ihany koa tompoko amin'izany hoe efa akaiky ny fety ny krismasy ny taona vaovao tsika menakafo samy hoety ihany daholo maromaro ny zavatra ny teneny ny député colonel Rambo teo fa de atsika zany no mandray an'ireny atsika zany no mamakafaka tsara n'ireny tenina solom-bava-bahoaka ireny tsy hoe resaka amin'ny savona tsy hoe zavatra miforiporona tsy hoe inona na hoe inona fa zavatra iainantsika isan'andro vao teo zany zao ny hoe ny resaka momba ny ty resaka hoe fifidianana ty tsy maintsy hiatrika fifidianana sika na tiana na tsy tiana de tsy maintsy isy izay fifidianana zay de zao zany zao fantatra hoe Sadek efa nandefa iraka teto de ny nanontaniany Sadeka hoe ahoana tsara moa tao aorianan'iny 2018 iny nefa fikarakarana sy fiatrehana ny fifidianana ho avy zany hoe efa nisy asa tokony natao zany vao mipetraka ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao mipetraka ao amin'ny toerany araka ny didim-pitsarana navoaka ny ACG de efa tokony hoe midéclenche ny fikarakarana ny fifidianana ho avy manahoana ny fanabeazana ny olom-pirenena manahoana ny resaka vola ampiasain'ny atoko ny vola ampiasain'ny kandida ahoana sy ahoana ny kipitsopitsony isan-karazany Sadek efa nandefa olona teto de zao ho avy ndray ny vondrona afrikanina manana solotena eto fa akoatran'le solotena mahatro vondrona afrikanina eto ny Union européenne ny Union afrikanina dia ho avy ndray amin'ny voalondohan'ny taona 2024 io zany ny iraka avy any amin'ny vondrona afrikanina de rehefa nanontaniana hoe inona daholo ny dikan'izany de hoe ny fivondronam-be iraisam-pirenena de te ahita hoe fifidianana tena milamina tsara ekeny rehetra fifidianana madio mandeha amin'ny tena kipitsopitsony tokony ho isy daholo ny zavatra rehetrarehetra de andefa olona ty zany zareo hijereny zany rehetrarehetra izany satria ny antony de hoe raha vita ny fifidianana de tokony lamina le firenena fa tsy hoe vita fifidianana de le fifidianana vita iny no hitondra gidragidra sy tena hoe zavatra tsy mety ndray sy fikorotanana eto amin'ity fireneny ity
dia ny zavatra ataony amin'izao fotoana izao hoe raha ny ety amin'ny mpanohitra zao no jerena dia tena hoe miala nenina mihitsy, miala nenina. Io fitenena hoe andao hanao fionan-dom-pirenena, andao hiresaka, andao hifampidinika, dia tonga any amin'le resaka mihitsy hoe mba hisiny ny fifidianana tsy hiteraka gidragidra. Ny fifidianana tompoko raha ny tena izy dia miteraka fitoniana sy miteraka filaminana sy miteraka fandrosoana. Zay ny vokatry ny fifidianana zany. Vita amin'ny fifidianana dia misy lany ao dia mandeha ny fiainam-pirenena. Fa tsy hoe ho alefa le fifidianana dia rehefa vita iny fifidiana iny dia raikitra ny gidragidra, raikitra ny sakoroka. Tsy leo an'izany ve ny eto Madagasikara? Ary le firenena efa tena hoe mandady amin'ny tany mihitsy dia sanatria ve mbola isan'izany ray? Dia misy ny manana finiavana mihitsy zany hoe tena hijery ny vahaolana, ny mpanohatra nisan'izany mihitsy. Misy ny manam-piniavana hijery ny vahaolana hoe tena andamin'ny raharaha mba tsy hisiany zany, tsy mpanohatra ihany fa ny vondron'ny raisam-pirenena, ny aty amin'ny société civile, ary indrindra ny ray aman-dreny amin'ny fiangonana, ny FFKM amin'ny teny izany, teny ray aman-dreny hoe fampiresaha, fampiatsoa dia miresaha amin'ity raharaha ity. Maninona ny olona no miteny an'izany hoe fampiresaha zany? Satria hita ety am-boalohany zany hoe rehefa tsy hisy izay fampiresahana izay, eto tsy hisy mpaminany mihitsy. Fa ny zavatra iainana ankehitriny no mahatonga zany hoe rehefa tsy hisy ny fampiresahana dia efa hita taratra hoe hisavoritaka eto tsika menakavy ihany no eto. Ka inona ny olana? Inona ny sakatsakana tsy hisiany ilay fampiresahana? Ny raharaham-pirenena ity efa mandeha amin'ny tsy falehany. Misy crise institutionnelle eto, vao mipoitra indray. Vao mipoitra indray zany crise institutionnelle zany. Olana sy crise any anatina androm-panjakana. Zany ve no hoe tena andeha seul hozy ny tanora, hoe andeha seul, andeha samirery, tsy mila ny hafa, tsy mila fampiresahana amin'ny hafa, fa hoe andeha amin'ny fikarakarana n'ity fifidianana ity, dia tsy hisy ny fampiresahana, dia ahoana sy ahoana zany ny zavatra hitranga ao. Dia inona ihany koa zavatra hafa? Le fanjakana tompoko efa tena marefo, dia fanjakana marefo no mandeha hifampiresaka amin'ny Amerikanina ao anatin'ilay sommet fionana atapony zany fanaovan'ny Amerikanina sy ny Afrika. US Africa Leaders Summit Washington DC 2022. Manomboka an'io izy io, dia mitora-pitso dia mifarana raha fakapitso 13, 14, 15 Desambra. Inona moa zany? Dia fampiresahan'ny fitondrana Amerikanina sy ny firenena tia Afrika, misy eo amin'ny 50 latsaka kely eo zany zao nefa tonga any, dia Madagasikara mandray anjara amin'izay, hijerenany amin'ny hoe ahoana ny fomba fiaraha-miasa, ahoana ny hoe fifandraisana misimisy kokoa eo amin'ny Afrika sy États-Unis. Dia ao anatin'izany Madagasikara. Fa ny fanontaniana goavana mipetraka amin'io resak'io dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no entin'ny mpitondra eto Madagasikara mandresy lahatra ny Amerikanina amin'ny hoe fiaraha-miasa misandrahaka amin'ny sehatra misimisy kokoa zany amin'ny États-Unis. Amin'ny fomba ahoana, inona ny vovokain'ny Madagasikara eto mandresy lahatra ny Amerikanina? Zay le fanontaniana goavana zay, satria tsy Madagasikara rery no ao anatin'io fa firenena Afrikanina marobe. Zay le izy. Dia anisan'ny resahanao zany momba le hoe AGOA. Lo io mba raisitsika fotsiny, io fotsiny raisitsika. Inona moa ty AGOA ty le hoe African Growth Opportunities Act? Dia izy io zany efa tamin'ny andro Bill Clinton no nisian'izy io ary nolanin'ny ny Kongresy Amerikanina tamin'ny taona 2000. Zay le AGOA zany. Dia inona moa le AGOA zany fa tsy dia hoe fahafahan'ny firenena Afrikanina aty atsimon'ny Sahara zany manondrana entana mankany États-Unis tsy misy tsy mandoto hoanina. Zay le izy.
de ny vokatra io zany de nitombo ohatrany amin'ny 500 isanjato ny fanondrananentana nataony Afrika nakany États-Unis lasa nisy ny hoe asany forona tamin'ny firenena afrikana zay nanondranentana tamin'ny alalan'ny AGOA zany. Eo amin'izay ary le fanontaniana vao tonga teo amin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana de nahazo tombotsoa tamin'izany Madagasikara. Fa tonga ny 7 de nitapahany Amerikanina ny AGOA tompoko noho ny fakana fahefana tsy demokratika tsy nisy fifidianana tamin'ny 2009 fahazahodikodina ny resaka na miteny arany sasany hoe tolole sy ny sisa ny fakana fahefana de amin'ny alalan'ny fifidianana ihany. Rehefa tsy amin'ny alalan'ny fifidianana fakana fahefana tsy te alalan'izany Amerikanina nitapahany AGOA. De amin'izao fotoana zany anisan'ny sujet ho resahana amin'ity fionan'ny Afrika sy États-Unis ity le hoe AGOA io zany. Madagasikara zany tsy nisitraka an'io tsony. De amin'ny fomba ahoana no andresen'ny Andry Rajoelina sy ny délégationna tarihany ny fitondrana Amerikanina averiny indrepande. Amin'ny fomba ahoana no andresen'ny Andry Rajoelina sy ny délégationna tarihany andresen'ny zareo lahatra ny Amerikanina ny amin'ny amerenana ny AGOA zany isitramin'ny Madagasikara n'io indray kanefa izy no nitarika teto Madagasikara tamin'ny 2009 nahatonga ny fahatapahan'ny AGOA. Marina hoe tsy Joe Biden ny président ny États-Unis tamin'izany fa reny tompoko de tantara mipetraka sy dossier mipetraka ireny jereny olona hoe ahoany ty. Zay le fanontaniana goavana. Inona zany ny foto-kevitra hoentin'ny délégationna malagasy any États-Unis andresen-dahatra ny Amerikanina. De zao ny valiny. Raha samy hahazo fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina ihany, ireo firenena mivory any États-Unis tompoko, ny ho azon'ny Madagasikara tsy hitovy mihitsy ho azon'ny Rwanda, tsy hitovy ho azon'ny Niger, tsy hitovy ho azon'ny firenena afrikanina satria isika dia nanana dossier maloto tamin'ity resaka AGOA ity. Zay le izy. Ary ny fiaraha-miasa amin'ny États-Unis tsy mandeha fotsiny amin'izao fa misy fepetra. Ina moa zany zao ny lohahevitra resahana any resaka hoe tsy fanjari-tsakafo, resaka changement climatique, resaka fahasalamana, resaka sécurité sy ny sisa, zany no resahana any États-Unis zany. De inona moa zany no atenena am'izay fa hoe mba nasaina de tonga, mba nasaina de tonga ao anatin'ilay hoe fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina izany. De izay no mba tiana azavaina amintsika fa mila mahafantatra an'izany isika vahoaka malagasy zany fa tsy hoe tompotrano mihono satria zao les communications zany zao zay tsy maintsy hamoaka an'izany ny any amin'ny miandraikitra ny communication fifandraisana any amin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia communication izay mampetin'ny fitondrana sy ny fomba fijeriny fitondrana no hivoaka any. Aza taitritsika zany tsy maintsy hivoaka eo rehefa tafaverina ny délégationna avany hoe zao fa isika ihany koa de mahafantatra ny tsy ampahafantarina antsika malagasy, mahafantatra ny tsy ampahafantarina antsika malagasy izay zany no tiana ambara ao anatin'iny ka tsy tokony hoe ho taitaitra sika mianakavy fa de arahantsika io zavatra io de tenentsika amin'ny fomba mahitsy sy ny tena zava-misy marina. Eny ary namana fanira zafy manantany miarabanao tonga eto amin'ny fandarana omenanao indray ary ny sehatra ndao zato izy. Miraba rena de misaotranao ihany koa miraba ny député Ramboasalama Emilien zay niara-dalana tamintsika teo ny technicien ao ambadika ao dia arabaina avokoa zay miaraka amin'ny faly de i lalaina angambana raha tsy diso no miaraka ao de ao ihany koa nga Arson ao miaraka amin'ny faly ao ambadika ao mandamindamina kely samihafa ny any ambony any raha Jean Saradany ny namana rehetra mpiara-miasa antsika dia arabaina avokoa. Hitondrantsika fanazavana mihitsy le resaka nyresahanao teo rena satria mizotra ny raharaha am'izao fotoana zao amin'ity resaka hoe fandadizany Madagasikara miarantsiny any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity satria bloqué tsy tafavoaka ntsony de tsy maintsy manao mimi mangataka de lasa zava-dehibe ho an'le fitondram-panjakana lay PTF, lasa zava-dehibe amin'ny fitondram-panjakana lay firenena vahiny izay mety hoe manolo tanana Madagasikara
ary efa firy moa zay volany rarakopana teto zay ary nrere an'le fanjakana hoe isika nahazo volabe tany amin'ny anina tany amin'ny anina fa tsy fantatry le fitondram-panjakana plus mahazo volabe tsika zay omeny ny mpamatsy vola de nidikan'izay zany plus nitotongana ny fahantrany ilay firenena satria ampitrosaina volabe Madagasikara zany resahantsika rehefa aveo indrina fa ny tondratsika ny adevitra ngamba ny amin'ny hoe tsy mbola farana teo ny zava-misy eo anivo ny anteny miram-pirenena ary zay ny nambarany député Amboasalama Emily Antony ny amin'ny io ange tsy vitatreo io hoe tsy vitatreo io efa niainga izy iny de ny suite logika an'iny zany minjera amin'ny tany na inona sy fanaritsaroana adevitra de ho porofotsika amin'ny resaka rehetrarehetra zay anaovantsika fanadihadiana eto zany ka mangalasa eza tovy tsara ny baterian'ny radio sy ny telefona anaovana kokoa atsika any Ambatondrazaka Parafaravola Antsirabe Tsiromandidy sy ny faritra rehetrarehetra ny Antsohy namana avany ambanja iaraka amintsika eo rapitso marobe dia arabaina zany isika zany inona zatra tiako resano anatin'izay de mazava tsara zany ny aminy hoe tsy lay hadalana ara-politika nataon'ilay mpikambana vitsivitsy tao aminatin'ny bureau permanent koriny le naporisehana tany amin'ny arena hoe satria ny antso pahilalana ao anatin'io fitondrana io zay manana andraikitra lehibe ao anatin'io fitondrana io le fanjakana de hoe jerevanareo zay fomba hanatsarana an'io motion de censure io de ny antso pahilalana de ny anevitra hitan'izy ireo de hoe ataovy irrecevable lay antota-taratasy de ny fomba hanaovana azy amin'ny alalany reto bureau permanent vitsivitsy reto zay bureau national ny antoko TGV misy telo izy ao de tamin'ny alalan'ireo no nanaovana azy de hoe nisy soni mampiaya zay aloha zany fototra ny angan'ilay adevitra nentina nampitsarana an'io ka tsy azo raisina ilay antota-taratasy malgré na de teo aza ny amin'ny hoe efa nanambarana ho an'ny solombavomboaka rehetrarehetra tany amin'ny SMS zay naparitaka ny teo amin'ny kabinetra ny anteny miram-pirenena teo amin'ny flo fa efa tafapetraka izany motion de censure zany ary efa nampahafantarina ny teo anivony gouvernement isika de efa namaky lalàna marobe eo anivony ao anatin'ny marimarina kokoa fa tsy eo anivony lalam-panorenina amresaka nyty motion de censure ty sy ny makasika ny fitsipika anatin'ny solombavomboaka hoe ohatry ny ahoana ny procédure ahafahana zany mametraka anjany motion de censure zany ary inona ny tsy azo atao itsony kanefa dia nidikana izy noho ny baiky politika ingaiany rajoely atao amin'ny arena fantatra ny fa nisy dil fantatra fa nisy adevitra natao ho an'le solombavomboaka tao ny amin'ny tsy hanesy olona nga prime ministre sy ny aminy hoe misy anjengeza be eo anatrehan'ny communauté ny zava-misy anatin'ny gouvernement io ary miandrandratra any amin'ny 400 millions de dollars le fanjakana am'izao fotoana zao ary anisan'izany rina io antondy any Amerika zay amin'ny fivorian'ny États-Unis sy Afrika io misy vola io ka de matahotra le fanjakana satria hoe miteraka instabilité politique ity zavatra ity de matahotra izy fa ny tena marina kokoa de zao na misy vola na tsisy vola azo tsony sady tsy mahay mampiasa vola le fanjakana no tsy azo antoka amin'ny fitantanam-bola ny tsy possible ihany koa hatokisana amin'ny fandaniam-bola sy ny fampidiram-bola donc zany efa fantatry ny sehatra resam-pirenena io zay nambarany député Rambo teto hoe aza mihevitra tsika fa tsy ho fantatry ny sehatra resam-pirenena io fantany indrindra resaka lalam-panorenana zany ny eto amintsika nge ny lalam-panorenana ny atao tapis ary ny olona nampandany azy any no manao tapis azy any firenena dehibe io lalam-panorenana frantsay io efa taona maro io lalam-panorenana ho an'ny amerikana efa antaonany maro io ary tsy ny ovaovy io saika amin'ny republika ny frantsay am'izao fotoana zao ity fanambarana
nataon'ny antoko mmm ity de mamaritra zavatra lehibe ary zay le teneniko amintsika hoe manara-tsara ny adevitra politika na de ininy reto mpitondry reto lotona aza ny fomba fanaovana politika sy ny mpanao politika eto Madagasikara rorana tsy maimbo atao amin'ny fanaovana azy ny fanaratsiana sy ny fandotona de mitondra pratika vaovao amin'ny fomba fanaovana politika ratsy ohatra ratsy ho an'ny taranaka reto mpanao politika zay sady amateur ny novice no opportuniste reto nde verenako ity zany rina fanambarany nataon'ny antoko mmm malagasy miara-miainga zay tariangay ajo andrenaina velo dia mamitana ny situation eto Madagasikara mazava tsara izy eo fakitsika le izy antoko malagasy miara-miainga fanambarana 005/2022 eo anolohan'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena rehefa mivory ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga androany 12 Desambra 2024 omaly zany satria 12 Desambra androany de manao zao fanambarana manaraka izao araky ny lalam-pandrenana dia adidin'ireo solombam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ka ny fitsipaham-pitokisana zay nataon'izy ireo araky ny 9/7 ny lalam-pandrenana dia maneho ny fahitany ny olom-pirenena izay soloan'izy ireo tena fa tsy mahomby itsony ny fitantanana am'izao fotoan'izao ray zay rina aprimitsika zay fa ampiasaitsika rehefa avy eo kanefa nofoanana tsy araky ny lalàna velona izany rehefa avy niaona tamin'ny filoham-pirenena ireo solombavamboaka roa zay aprimitsika zay fa ilaitsika rehefa avy eo ankehitriny de mbola nofoanana ihany ko ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny antenimera rotota lazay ny 9/2 ny lalam-pandrenana fa fotoana ahafahan'ireo solombavamboaka sy loholona mitondra ny feon'ny vahoaka izay arahana mivatana amin'ny ainao manjery rehetra io zany le fasafasa ny parlement sy ny exécutif zay 9/2 ny lalam-pandrenana no miresaka an'izay tsisy eo aloha zany zao efa mifoanana le izy na teo anivony ny antenimera-pirenena na ny antenimera-ndolona izany rehetra izany de mampiseho fa tafiditra anaty krizy eo amin'ny samy androm-panjakana krizy institutionnelle isika noho ny verikonjara izany rehetra izany dia mampiseho fa tafiditra anaty krizy io le nambara ny andro rajoelona le hoe tsisy krizy eto ka atao inona fikeonando zany ny mmm io no miteny aleo mba niafa niaraka tamin'le fitondrana no miteny tafiditra anaty krizy eo amin'ny sany miandrom-panjakana krizy institutionnelle isika noho ny voalohany zay resahany ato tsy fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena de raha miresaka lalàna velona isika fa tsy lalàna maty de ny lalam-pandrenana voalohany reny satria mitanisa lalam-pandrenana ery ambony ny antoko mmm de resahany ao ny andraikitsy ny solombam-baoaka ao aminatiny 7/7 2/7 ao anatin'ny lalam-pandrenana resahany ao ny amin'ny hoe nofoanana tsy araky ny lalàna velona izany rehefa avy niaona tamin'ny filoham-pirenena ireo solombam-baoaka de ato ambany jerevy tsara tafiditra ao anatin'ny krizy ny samy androm-panjakana de tire voalohany ny amin'ny hoe tsy fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena le lalàna velona resahany zany de ry ambony ry tsy fanajana n'le article 103 izany tsy nanajan'zay iany rajoelona voalohany séparation de pouvoir faharoa fampitakafatra amin'ny solombam-bahoaka ao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-dalàna tsy tokony ao amivatana amin'ny solombam-bahoaka na de tomobilina tsotra raha nandeana niditra tao amin'ny arena saika natao tao ambotsirohatra ny fionana natany amin'ny toerakafa lapafa fa natao tao amin'ny arena amin'ny anaran'izany arena amin'ny anara Kristina Razana Maso ve amin'ny anaran'ny Joseline Ray Elianta ve amin'ny anaran'ny Irma ve amin'ny anaran'ny ministra Lalatina ve amin'ny anaran'ny Andry Rajoelina io
sy ny vady aman-janany io maninona ny natao tany ny fivoriana alina be ao anatin'ny fotoana zay efa tafapetraka zay nanajalalana lay fametrahana nylay motion de censure veriko tsara séparation de pouvoir faharoa lay fomba fanomezana hafatra ny solombavambaoaka tokony amin'ny alala ny taratasy raha ohatra ka te hanome hafatra ny solombavambaoaka ny filoham-pirenena de tamin'ny alala ny taratasy ny tokony nanovana an'izany fa tsy fifanatrehana ny vatana satria zay ny lalàna zay ny lalàna ary tany an-tranony no ny antsony ny solombavambahoaka manana trano izy zay anazy ny arena asiso anampitondraina ny anarany zanany zany manana izy any Ambato be manana izy any Mbomangakely any trano ny antsony ny solombavambahoaka ampitsarana motion de censure de ny exécutif zay ny gouvernement sy ny présidence ny exécutif no manatsahatra ny motion de censure ary ny akamaroan'ireo solombavambaoaka zay nanosiny maro anisa ny RD de natsona teny avokoa miampy avy amin'ny GPR na miampy avy amin'ny hafa zany ivelan'ny RD tiatsika tenenina am'izay de verenantsika lizy faly safady indrindra ty re voalohany iny resahako iny faharozy izy le hoe tafiditra ao anaty krizy eo amin'ny samy androm-panjakany krizy institutionnel isika zany fandresantsika teoty zany fa krizy institutionnel io fa faharoa de hoe tsy fanajana ny fisarahan'ny fahefana mpanatanteraka sy fahefana mpanao lalàna mazavy zay fandresantsika zany reny ary fahatelo tsy fanajana ny asin'ny olom-boafidy sy ny olom-pirenena ny fidy azy zay mihitsy le izy nomeny ny vahoaka fahefana ny solombavambaoaka de no amariny zany ao anatin'ny andininy fa 750 ve izy zay faly ny asan'ny antenimieram-pirenena manara-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny politika ampanjakana fahefana nomeny vahoaka ny solombavambaoaka zany ny solombavambaoaka mampiasa ny fahefana makany amin'ny mpanatanteraka zany hoe lay vahoaka mihitsiny zany tsy vita mena lamosina fa nitsahana tapondoha akoatrany hoe nitsahana ohatran'ny tapis le constitution mbola ny vahoaka no nitsakitsahana teto maranantsika azy faly ao anatin'ny fanambarana iny de andetsika feny ino tsara ty feny dia tsy maro toerana itsony ireo androm-panjakana noho ny tsy fahaiza mitatana sy ny tsy fanarahan-dalàna veriko tsara feny dia tsy maro toerana itsony ireo androm-panjakana noho ny tsy fahaiza mitatana sy ny tsy fanarahan-dalàna teny gasy zany resantsika zany tsy maro toerana itsony inona ny fomba ilazana tsy maro toerana rina amin'ny teny vahiny ngambany tsy stable tsy stable tsy stable ntsony ny institution satria efa ao anatin'ny krizy institutionnel tsika zao no tsy fahaiza mitatana sy tsy fanarahan-dalàna tsy ngila ilo oatra ny lakana tsofan'ny rivotra ka de miantso zava-dehibe ty miantso ny fampitsarana ny fanampitena ny firenena izay mampitombo ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena fiaina ny olo-pirenena rehetra amin'ny fiainana andavanandro point bara miantso ny fampitsarana ny fanampitena ny firenena iza moa no antsona fampitsarana reto mpitondry reto zany ahoana natao hoe fanampitena ny firenena ny zavatra ataony zany amin'ny fahefana eo an-tanana zay hananaovany ny tsy fahaiza mitatana sy ny tsy fanarahan-dalàna ahoana ny fomba mpitsarana azy avelako ianao vahoaka ny eritreritra avelako ianao mpahay lalàna ny eritreritra fa adin'io ty fanambarana nataony MMM ty fa misy dikany lehibe ty fanambarana nataony MMM ty
ny MMM aloha efa milaza fa rehefa tsy ao anatin'ny gouvernemanta midika zany tsy ao anaty fanjakana de efa tsy miara-miasa mazava be zay riny fa mavesatra be ty fanambarana omaly ty ito ambany ito mitondra an'io zavatra rehetrarehetra io hoe tsy maro toerana itsony reo androm-panjakana ka rehefa tsy maro toerana tsy atokisana inona no antenaina aminy inona ny rezultat andrasana aminy ka foana raha mifasafasin'ny assemblée nationale sy ny sénat ny assemblée nationale inona ny tranga raha ohatra ka ireo gouvernemanta nametrahana fitsipaham-pitokisana no anaovana fifanatreana amin'ny vatana de tsy fantatro zay zavatra hitrango eo amin'ny solombavambaoaka sy ireo ministra reo ary eo anatin'le ministra de misy mihevitra azo tena ngeza mahay politika misy mihevitra azy mihitsy fa tena manana marina ary matanjaka noho n'le fahefana ananana ary tsy azo sy tsy arahiny député maso ny zavatra ataony ao anatin'izany ministera zany nefa zany voalazany lalàna ilainy ny vahoaka malagasy ny mahare ny fasafasin'ny gouvernemanta sy ny assemblée nationale na ny antenimieran'olona fa naninony zany tsy nisy naninony zany ny foanana eo ny tokony ametrahana fanontaniana marobe ny aminy hoe lasa lavitra ty adevitra ty fa zao atreny amin'ny antenimieran-doolona ihany koa de ny foanana zay feonan'izay fa nanandrana omaly le avy amin'ny exécutif solo tena ministry ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsainy satria niditra tao anatin'ny travaux de commission tao ny adevitra momba ny lalàna ho any zomy-mpamorona fa tsy afaka ny teny natao ny solomavambaoka azy bloky ny solomavambaoka zany de endriky ny crise institutionnelle zany satria tokony mba hanana anevina teo anivon'ny ministère ny communication sy ny culture fa tsy afaka miteny solomavambaoka manampina vavany hoe mangirinareo eo nareo manatrika raha andehanareo de eo raha andehanareo de mandeha raha ijanareo tsy problème zany crise zany fa zao koa ny adevitra faharoa ngezabe lanina sy mpanitsina teny anivo ny antenimieran-doolona jerevako ato le izy vetivety ilay teti-bola mpanjakana zay nandalo teny anivon'ny antenimieram-pirenena de nakany anivon'ny antenimieran-doolona fa amin'ny endriky ny lalàna zany tokony verina eny anivon'ny antenimieram-pirenena indray ity teti-bola mpanjakana 2023 ity rehefa nasy-pantsina eny anivon'ny antenimieran-doolona de ahoanandray mikasika izany impossible zany impossible zany reto le izy efa misokatra de anantsika eo fa somary ratsiratsy le connexion zany raha ny tokony izy zany de tokony andehany fa le fanjakana moa zatra namoaka an'le didim-panjakana zatra ny namoaka n'lay teti-bola mpanjakana natao ordonnance tany aloha tany de mieritreritra fa azo atao ordonnance zany zao nambarina atao anatin'ny ny antenimieran-doolona lany nasy-pantsina hafa ny hoe nasy-pantsina sy tsy nasy-pantsina teo anivon'ny antenimieran-doolona nandritry ny fivoriana azo ny be sy ny marina trehana session plénière zany androany zoma 9 décembre 2024 no volavolan-dalàna naharina fa ohatra 7 bara 2022 momba ny lalàna ny fehy fitantanam-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 reto avy mifantsina ao amin'ny fizarana voalohany mahakasika amin'ny famerenana indray ny fakaketra am'ireo solika lasantsy gazoalina amin'ny ta 20 manomboka amin'ny enimbolana faharoa amin'ny taona 2024
ny ao amin'ny fizarana faharoa kosa izay makasika ny fitsinjarana akapobe ny teti-bolam-panjakana ho any taona 320 dia nanon'ireo lolo Madagasikara ny tokony hisiny régularisation tokony apetraka amin'ireo fidiram-bola akapobe amin'ny fanjakana mba hisiny équilibre général. Ny ao amin'ny fizarana fahatelo indray dia mahakasika ny fanampin'ny fanjakana ny orinasa jirama nambaran'ireo lolo Madagasikara fa mavesatra ho an'ny mpitapim-bolam-panjakana ny fanampina ny orinasa jirama arak'izany hoentina miatrika ny olany orinasa io dia nlalon'ireo lolo Madagasikara fa ny fanjakana tokony amoaka bon de trésor fa tsy ny orinasa jirama ka ao amin'ny 720 sy ny 720 ny ametrahana zany fantsiana izany. Zany resaka ato dia mbola misy miresaka recette douanière ato zay 2.3% ho an'ny produit pétrolier ary 9.3% ho an'ny produit non pétrolier dia lanina ny fantsiana izany na ny droit de sortie izany ho dia 10% isan-jato farafahabetsaka. Zava-dehibe ity satria ny etra amin'ny mampidi-bola ao amin'ny fanjakana sy ny aba. Misy sora-bola napetraky ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny exécutif hoe 14 000 milliards d'ariary na 70 000 milliards de FMG no vola ho tratrarina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Zay zany no dépense ny recette ny manao ahoana satria tsy maintsy équilibré ny dépense sy ny recette ho tratra ny recette ny état ve zay par rapport amin'ny dépense ao anatin'ny sora-bola. En principe zany tokony verina ny antenimieram-pirenena dia ahoana indray zany trangan-javatra zany. Le antenimieran-doholona nanao fanambarana tamin'ny faran'ny herinandro teo ary efa nalefatsika omaly fa raha afaka mandefa sary fotsiny faly tsisy feo tsy mampaninona. Miepanga solombavamboaka amin'ny alalan'ny antenimieram-pirenena fa fanakorontanana politika ny ataon'izy ireo. Zay hoe efa nazo mifankatoava ny mpamatsy vola hony mpiara-miombonantoka Madagasikara. Tsy amin'izao toerana misy amin'ny Madagasikara zao no isina savorivory politika. Nefa tokony ho fantatry le antenimieran-doholona fa fahefan'ny antenimieram-pirenena manao motion de censure na fitsipaham-pitokisana. Tokony atao zany dia nangina tsy ny teny le antenimieran-doholona fa mbola nanitana ny adihevitra ndray tsy nijanona teo amin'ny gouvernemanta fa nitsotomy le antenimieran-doholona dikan'izay institution anankitelo be zao no voaramby ao anatin'ity raharaha ty. Voaray tiako tenenina ao anatin'izany. Dia hoy ny député hoy ny bureau politique ny MMM malagasy miara-miainga hoe tafiditra ao anatin'ny crise ny samy androm-panjakana dia tokony ampitsaharina zao zavatra mitranga izao amin'ny alalan'ny inona sy fomba ahoana tsy fantako. Ny MMM manana noratra azy fa anjarany rehetra mandinika misaina amin'izany fa efa na inona nanaovana an'izany tsy fantako tsy haiko. Anjarany rehetra mandinika sy misaina izany fa zava-dehibe ny fanambarana ny ataon'ny MMM iny. Inona ny tonatonana ny antenimieran-doholona zay voaray volana zay mpikambana ao anatin'ny antenimieran-doholona mamely totondry soferana tomobile fiarakodia ery Anosy zato ary misy mabe adevitra ao anatin'izany antenimieran-doholona zany eo amin'ny lafiny ara-politika. Efa saiko ny foanana raha fa nitsotsofina dia tsy mifoanana indray ary voaingana mipiasa ao anatin'ny antenimieran-doholona mitezitra amin'ny tsy fahaiza miasan'ny eo anivon'ny bureau permanent ao anatin'izany antenimieran-doholona zany. Ko maninona tsy nenao ny vahana fina ntonatonana anao ary amin'ny solombavamboaka ary zay manao ny asany. Dia nanandrana omaly niditra tao amin'ny antenimieram-pirenena ny exécutif tamin'ny alalan'ny tale général'ny kolotsaina sy ny mpiara-miasa aminy. Ka zay le izy satria nitady anareo any amin'ny fahefan'ny solombavamboaka manao izy io ary rehefa andeha any amin'ny plein air io olany io misy mpanakanto marobe hitehaka ao ambadik'io lalàna io satria ny mpanakanto nanatitra an'izany lalàna zany amin'ity resaka famotehana ny tontolon'ny zavakanto atao ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ity amin'ny alalan'ny zonim-pamorona. Dia nanandrana nareo zany tao amin'ny exécutif mbola dona kely iny. Dia eo le tenentsika hoe ambiance ohatrany ahoana
no ahafahana mieritreritra fa hitondra rezultat zao fanjakana zao raha toka ohatr' zany ny fifampiandrasana kendri-toana fa nga misy mieritreritra eto fa ny gouvernementa irery ihany ko fa ny présidensa zay mibaiko an'izany ny asa mafy an'izany tao ambadiko zany raha rehetra izany de avelan'ny solombavam-boaka mangingina fotsiny ve de tapitra treo ve ho an'ny solombavam-boaka zay verina fa mpanao lalàna mahafantatra ny lalàna engagé ny procédure iny raha iny tsia mino isika fa isaina lavitra ny solombavam-boaka ary afaka heritreritra sy andikany aminy hoe efa teo ampialantananay efa no ajanay daholy ny pitsopitsony rehetra amin'ny fomba mampanao fa maninony zay eo amin'ny fahefanay no tapenana tsotro zao sanatriny zany ka tongobolo sady tsy afaka miteny no tsy afaka mampiasa ny fahefana ho danger ambadika zany adevitra rehetra zany ange de zao hoe tsy afaka ampiasa ny fahefantsony ny solombavam-bahoaka satria iny ara no nataony mpanatateraka azy dikany ko inona mbola ilaina n'le constitution zay efa nao tao tapis ka le fanjakana raha tsy natadidy akory ny hoe 11 décembre nge 12 taona le 4e république tsy tadidiny zany inona ny nataony communication omaly ny nrotsahany andrajo hoe lobe ny tanàna nataony communication fa tsy lay lalam-panorenana zay a nandaniny vola tamin'ny 2010 tamin'ny tetezamita alainy resahana nanaovana nanaovana conférence nationale teny sesi ivato lainy tahena sur mesureny ahafahany mirotsaka natao 5 taona ny fahafahany filoam-pirenena mirotsaka tamin'izany de no asarotana ny fomba ahafahana manova lalam-panorenana sy nyendriky ny empêchement ary ny fahafahana manentsika tompona andraiky mpanjakana ambony zay nge no anatin'ny lalam-panorenana io e zay le hoe tahe sur mesure alisa de tsy tadidiny tamin'ny 11 décembre tamy lahady ngamba nisy fanambarana kely korony nataon'le ministera ny serasera sy ny kolotsaina ngamba nisy fanambarana kely akorony nataony teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika hoe de miaraba mivoaka malagasy fa feno 12 taona androany ny repoblika fahaefatra tamy teteza mihitsy zany natao taony kely vinanina any teo satria tsy tadidiny zany ny communication nataony azy ngiarajoelona nyrotsaka ho be ny tanàna natanina revirenivohatra le culte de personnalité ho an'ny mpanohana fa tsy mieritreritra ny aminy hoe itiane ka misy lalàna fototra hitondrana ny firenena zay mahatonga ny MMM raha hitatsika tamin'ny hoe fa nitsakitsahana ny lalàna velona atreto izy aloha lalàna velona fa tsy lalàna maty na de efa hita solotra azy fefa makany amin'ny fahafatesana nitsakitsahanao amin'ny tapis nataonao ohatran'ny tapis ahoana ny itenenanao fa ho velona io lalàna io kle tompony ara tsy manaja azy ohatrany zanako nateraka ao an-trano tsy mienao asina tsy ajainao tsy atokisanao tsy anomananao ny moavy rehetrarehetra ho am'izay andimby anao fakapohanao hitsakitsahanao esoesonao taingenanao zanadrafy arrêté sy décret tiako ambara am'izany zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de tokony hampanokatra ny masony rehetra zavatra mitranga tsy mbola vita ho ia io adevitra amin'ny anteny meram-pirenena io fahatelo miantso fitonina ny any amin'ny sena fa fitonina inona moa nandrasanareo fa iza mandrehatra afato anaty miantso fitonina ny filohan'ny anteny meram-pirenena lalàna no ampiarina fa lozika amin'ny adevitra koa aloha le langazy le filohan'ny anteny meram-pirenena tsy ho ASVM tsy ho tia mavelively iny raha matoy iny TGV d'origine iny départ 2009 donc fa inona ny antenain'ny mpanohatra amin'ny langazy zavatra ho resahany hafahafa be ihany randray le fomba faneho-kevitra sasany fa anantena inona amin'ny langazy ny raha mato Kristina
ny amin'ny hoe miantso fitoniana manohana amin'ny filoham-pirenena lojika n'izany fa nefa zava-dehibe de zao ny fahatsapan'izy ireo fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena eto fa misy limitiny io fanohanina amin'ny filoham-pirenena io fa amin'ny adevitra politika lojika amin'ny adevitra raha reny zavatra resahany aloha politika natao hoe mila mahatakatra lalina amin'izany rehetra ireto ny motifa ny batainy motion de censure ireto ny motifa ny bata an'lay motion de censure alefatsika lisy valy telo be zao 3 page ny tiako tenenina ity zany aza hetsika antsony io falazafady indrindra ity zany dia saika hosaromany reto exécutif reto fotsiny sy le mpanohana le fitondrana tao anatin'le hoe forme le foroporonina hoe ataovy irrecevable io satria zay ny nambaran'le juriste tany zareo fatatsika ne juriste tany reto hoe izany nampiasaina tao ambadiky zany ataovy irrecevable iny antotantaratasy iny miainga avy amin'ilay hoe soni sy le ny folohan'ny antenimera-pirenena any miafaka miantso fivoriana fa ny tadiavina ho foanana any ny votoatiny ty adevitra ty fa ity ny tena mibata n'le motion de censure no ireto lafin-javatra reto no nahatonga n'lay fitsipaham-pitokisana donc isika voaka malagasy ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ataovy impression ty hoe tolo-kevitra fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta zay efa tafiditra tao amin'ny cabinet ny assemblée nationale tao ampanina ny 7 décembre 2022 io numéro 628 tamin'ny roa sy folo isa firirina satria 14 heures firy ny hitatsika eto io efa tafiditra io zany hoe efa tafapetraka izy zany tsy azo vonono ty fa ity mila ataontsika impression de tazomitsika hoe ohatran'izao fahitan'le solombavam-bahoaka fa ty fon de zao le izy ho fampiarina ny 17 ny lalam-pandrenina sy ho fanajanina 5 sy 9 ny fitsipika anatin'ny antenimera-pirenena izahay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voalazanarina sy manao siny hita eo amin'ny tovana zany hoe nanaraka ny ty tolo-kevitra ity dia nisy soni sy anarany solombavam-bahoaka dia manao zao tolo-kevitra manaraka izao fa tiako hatramin'ny voalohany misy le izy no reto anto manaraka ireto voalohany fandikanany lalam-pandrenana tsy fanajana fisaraha-pahefana de mbola io fandikanany lalam-pandrenana fisaraha-pahefana io ihany nataony rajoelina tany amin'ny arena tamin'ny larobierina fitsabahana amin'ny fitantanan-draharaha anatin'ny antenimera-pirenena mbola niverina ne zany tamin'ny larobie alle tany amin'ny arena fisalovanana andraikitra finiavany gouvernemanta hanara-maso ny fanapahan-kevitra miainga amin'ny fahaleovan-tena-pitantanana sy arabola eto anivon'ny antenimera-pirenena tsy fahampian'ny fanaraha-maso amin'ny fahampiarana ny didy pitsarana maro izay mivoaka araky ny voalaza ao amin'ny 520 darina fahafito ao amin'ny lalam-pandrenana izy ty de atsiarovako rino ny ato manko de hoe tsy fahampian'ny fanaraha-maso amin'ny fahampiarana ny didy pitsarana maro zay mivoaka fa mbola ao anatiny lay fandikana ny lalam-pandrenana manko izy ty fa tsaroko ny nanonganina président Zafy Albert de hoe tara ny promulgation na lalàna nataon'ny président Zafy Albert zany hoe ny fakatoavana ny lalàna fanambarana pahibe maso an'iny lalàna iny amin'ny alalana sonena rehefa avy nisy contrôle na constitutionnalité nataony teo anivon'ny ACC tamin'izany fotoanandrano fa tsy nanao conseil des ministres ihany ko président Zafy Albert fa variana nanao madareda ka raha mahita an'ity ako ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso amin'ny fahampiarana ny didy pitsarana ity efa fahampiarana tsy mifanalavitra amin'ny hoe tokony hanao promulgation mety ho samihafa zany fahampiarana didy pitsarana zay mivoaka araky ny voalaza amin'ny 520 ao anatin'ny lalam-pandrenana fa
endriky ny fampanarahan-dalàna daholo zany fampanarahan-dalàna daholo zany ny atao hoe firenena toy izantsika faharoa tsy fanatanterahana ny programa anasa voarakitra ao anatin'ny politika akabe ny fanjakana politique générale de l'état ny PGE izay natolotra teto anivon'ny anteny meram-pirenena de eno tsara ny 7 aogositra 2019 sy ny 5 jona 2020 efa elany zany fandverenany ny anteny meram-pirenenany izy de hoe araky ny tatitra navoaka amin'ny fitsarana momba ny compte cour des comptes voarakitra atao anatin'ny loi de règlement 2020 hita ao ny tsy fahatrarana ny salanisa amin'ny fanatanterahana ny programa anasa sy ny tanjona napetraka eno tsara satria 5 monja no tratra nandritra ny taona 7 lalina nie zany amin'ny tanjona napetraka 45% fotsiny mba vita misy révélation be nataon'le député am'ty asa iza loatra ny nanoratra anyty tolo-kevitra ty iza loatra ny juriste atao amin'ny assemblée nationale na de mahafantatra rehefa mbola tsy miteny aloha de toy izako le izy eo amin'ny lafiny fitantanana hita fa maro ireo tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana raha tsy hitanisa afa-tsy reto vitsivitsy reto fivoahana ntsokosoko ny are-pirenena volamena vato sarobidy harenan-dranomasina biby hazo sarobidy sy ny sisa firongatry ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra manaraka faly akisainy kely faly fanjakany gabraraka toy ny fanjavonany volamena teo anivo ministera ny arena akibony tany fitantanana tsy mazava sy tsy maripototra ireo orinasa-mpanjakana toy ny armady jirama FCE farimalagasy madarail SMMC sekrena sy ny sisa ayve miaiky le solomavambaoka miaradia amin'ny fitondrana fa misy fitantanana tsy mazava sy tsy maripototra ny orinasa-mpanjakana de inona nytorian'le farimalagasy an'le gazety Le Monde Rina Rabe Mananjara rehefa namoaka lahatsoratra kabaro hafa koa zay fa toy izantsika lizy eo amin'ny lafin'ny fandrimpahalemana sy filaminana mirongatra zay tsy izy ny tsy fandrimpahalemana andrenivohatra sy ambanivohatra fanafiana amin'ny tapedina sy fiparitahan'ny fitaovam-pedina mahery vaika fakanakeriny reo olona varira izay tsy hita fototra ary tsy ahitam-baolana hatram'izao fiparitahany zava-madomelona mahery vaika izay manimba ny taranaka malagasy halatra taova samihafa voamaso fitaovam-pananana tolapaty halatrombo zay tsy misy fiatona fanolanana seritreritra am'ireo olona marefa tsy fanajana zolomelona miendrika fa minono ny mpitandro filaminana akitso rano reo olona ayahina maro tsy mbola nandalo fitsarana ary de tena zava-misy zany eo amin'ny sehatry ny toekarena fisiny ny ampimamba eo amin'ny fanondranana volo fanondrana toy ny lavanila sy ny letsy tratra ianao baba député no miteny an'izany ampimamba eo amin'ny fanondrinana volo vanona fanondranana volo izy toy ny lavanila sy letsy aloha tsy resahana betsaka fa mahalaza azy izany tsy fifehezana ny fisondrotany vidim-piainana ay ve tsy mahay fisondro ny vidim-piainana nareo fa tsy hoe nateraky ny covid-19 ny rivo-doza ny ady any Ukraine sy Russie fa hitany solomavo maketo indrindra le IRD maro be nanao siny fa tsy voafehy fisondrotry ny vidim-piainana mazava zay zay ny teneniko hoe ataovy impression tsara ty de akajio fa ilaitsika teo aoriana kely ao misy dikany amin'ny teny an'izay tsy fisina famoronana asa création d'emploi tsy fisin'ny finiavana ametraka tontolo malalaka sy ara-dalàna hahafahana mandrara sy miary zay le monopolisation ka monopolise nareo le izy nenjeh amin'ny marikaravalmanana fa monopolise ny resaka société ny resaka fandrarana eto Madagasikara hito mibaribary rina le izy finiavana ametraka tontolo malalaka
liberalisation zany e sy ara-dalàna ahafahana mandrara sy miary dikan'izay monopolisenareo le izy araka ny tatry ny cour de compte dia tsy misy tratra na iray azy ireo masotsivana tamin'ny programma mikasika ny angovo sy ny famokarana herinaratra mazava io fihinana ataon'ilay ministeran'ny angovo rino lasa izy indray manao tombana an'le jirama de mampinana n'lay mpitatana ato anatin'ny jirama de mitetika no afaka madio efa mazava tony tsy fahampiana sy tsy fanarenina reo foto-drafitrasa fampantrona toy ny lalana seranana sekoly aloha tsy teny ireryhavany sasany manko le foto-drafitrasa toera-pitsaboana trano fandraisam-bahiny kianja fanatanjahantena averenkely le faly aloha tiako hita kely le sotiny kely le tamin'ity foto-drafitrasa teza vady tsy fahampiana sy tsy fanarenana ireo foto-drafitrasa fampantrona zay de ny lalana maromaro izy ao trano tsekoly toera-pitsaboana trano fandraisam-bahiny kianja fanatanjahantena ay mbola tsy mahafaly an'izy ireo kay ty foto-drafitrasa tao ty zay andanimbola mpanjakana mine de rien ho an'le solomaviboaka le izy reny dindrandrindra ho an'le mpanohana an'le fanjakana hay ve tsapanareo ity oeraoerany ty foto-drafitrasa efa mandeha ara-mony sasany arodana andray antanjombato any maretsika ny kaikaiky ny avoloany maretsika mbola anaovantsika fanadihadiny zany reny eo am'sehatry ny tontolo iainana tsy fisin'ny politika mazava ho fiarovana zavaboary sy ho fanarenana ny tontolo iainana amin'ny akapoena eo amin'ny lafiny sosialy fitanga vidim-piainana indrindra ireo vokatra tsy faina isan'andro de jereo tsara miverina indro ny resaka vidim-piainana ary amin'ilay pejy faharoa izy de hoe tsy fifehezana ny fiakarany vidim-piainana atondray izy fitanga ny vidim-piainana indrindra ireo vokatra tsy faina ppn misy olona avy ao anosy ao ao amin'ny ministeran'ny indostria ny varitra sy ny fantsifana na any ambodahany maheno an'izany fa voateniteny matetitetika ato ny resaka vidim-piainana lasany États-Unis fitarany tsy fahampitsakafo kere amin'ny faritra maro vokatry ny tsy fahombiazana ara-pitantanana atsimo andrefana vato vavy fito vinany androy anosy atsimo atsanana kanefa rehefa niterena ministra anatin'ny gouvernemanta le solomamboaka vany atsimo maromaro vitsivitsy de nanao fanambarana fa milamy mandray ny tanàna nefa mazava mihitsiny fitarany tsy fahampitsakafo any amin'ny faritra maro vokatry ny tsy fahombiazana ara-pitantanana dikan'izay raha ohatra mihemitra indray reo deputé avy any atsimo dia ny dikan'ity mahomby ara-pitantanana indray zany ny kere any atsimo andrefana vatovavy fito vinany androy anosy atsimo asinana fiakarana tsy miato ny tahapahatrany eritreritrytsika efa tsika sirina nyvoatorabato miteniteny an'ity 80% ty araka ny taritra navoaka amin'ny banky mondialy kay mba hita nyreto solomavambahoaka mpanohana fitondrany reto ihany zany tsika moa zany resantsika fa ny solomamboaka tiako madagasikara nefa presaka an'izany eto madagasikara vio izy d'ensemble araka ny fahitana azy amin'ny akapobeany nytenitenenina am'zany tamin'ny 7 octobre 2022 de namoaka ny hoe 81% ny taux de pauvreté eto madagasikara fahampiteny kolotsaina sy ny sotiavina aloha tsy miresaka tsony tsy fahatombana ny sehatry ny ay te resaka ainy am'le kolotsaina sotoaviny ty am'ty resaka LGBT sy ny sisy ty aloha tsy miresaka andray saiky resaka zavatra fa be mihitsy tonga de efa kopy zao ny sasany aloha tsy miresaka amin'ny bragetin'ny hafa tsy fahatombana ny sehatry ny fitsaboana vidim-panafody foto-drafitrasa mpiasa ny fahasalamana torak' zany ankio ny fikorosahan'ny fanabiazana kinona ny anenjehana am'le bandikely mpivoaka ato amin'ny nivoaka ato amin'ny ENS normalien ny eny akatso mpampianatra pikaroka mpampianatra tsy fahampiny foto-drafitrasa sy fitaovam-panabiazana hay tsy marina rina kay le hoe nahavita sekolim-panjakana 7 sy 500 ramose ka ny 7 tamin'ireo de fitainy tao anatin'ny 5 taona
ny ambony tao anatin'ny 4 taona 10 taona aity tsy fahampian'ny fotodrafitrasa sy fitaovam-panabeazana toy izany koa tsy fahampian'ireo mpampianatra mpanabe vita fiofanana de mametraka fitsi-pahampitokisana ny governemanta natao androany fa 7 volana desambra 2022 ity rina raha ohatra soloany antety io averenany ny antety falezafady tolo-kevitra fitsi-pahampitokisana ka natao hoe RMDM eo navondron'ny panorama inona mahazo atsika ry imbécile ry 6% ry mpanentsika tozoro afara ry mpanohatra botolo fa inona botolo zao ny fiantso an'izao député botolo fa manino ty fonty ity tolo-kevitra ity tsy nyresahana mihitsiny fa ny resaka forme irrecevabilité an'ilay dossier no nyresahana fa ity ny tena mitondra azy zay le nyteneko hoe ataovy impression tsara ty akajio 7 décembre efa hitan'ny solombavam-boaka maranisy mpiaradia amin'ny fitondrana fa tsamamely io député rastany zay ny fitondrana io ny tena tokony ty ny tena mitondra azy ary ty tsy azo nizaniza atao any amin'ny lava-piringy na any amin'ny trano fivoahana fa tokony iondanany rehetra ny hoe zao le zava-doza nataon'le fitondram-panjakana fa tsy hoe aoko tony ka rehefa tony zany de fonty rehefa tony de tsisy kere efa taonareo zao inona vitanareo rehefa tony zany de ahoana le resahan'ny cour des comptes any amin'ny loi de règlement 2019 ahoana ny hoe 45% monja ny tratranareo tao anatin'ny 2024 ahoana le resaka fanondranona rena tsokosoka rehefa tony de ahoana milamina rehefa tony de milamina ny jirama efa taona tsisy ninona vitanareo aza mampime de aoka tsy anakorotana otry nga député fetra amin'ny président ny assemblée nationale nga député todsoa na député mamy président ny assemblée nationale na izy ireo 9 menada rery na 4 menada ty marery ve nanao sini an'lay motion de censure toko ty tao daholo ny rehetra 500 de lazaina fa mpanakorotana lazaina fa mpanohatra koa zany le mba député hery de mba tonga saina tsy miara azy ireo tsika rina fa rehefa zavatra marina kosa de veantsika hoe normal zany satria androm-panjakana no miresaka zay le ny teneniko tsy simple député manao soniny resaka eto fa androm-panjakana finosiny ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny article 103 iny motion de censure iny fa aza mampime de fa le ry le staffn'le ministre sasany mbola mitondray finanana mahazo prime mandray aty amin'ny fin d'année tsy mbola abrogé ndray zany lotsika mbola eo bainina mbola eo bofy mbola ao tantinina ry dirikabo sy ny sisa satria efa nitsongilaila le gouvernement tsisy navita nanao communication tany amin'ny FB fa de misaotra ny filoham-pirenena de minandra filoham-pirenena amin'io manaja mandika lalàna de ozy le tsy mahay ninina misaotra ny filoham-pirenena tondrotsika am'izay mihitsy satria perroquet manitsaka lalàna le filoham-pirenena any anatin'le séparation de pouvoir de misaotra ny filoham-pirenena aloha nandamazao nandaminna nga ty ady atrano mapara de natsona any amin'ny arena institution no miresaka eto mbola tsy tapitra hoa averiko foany zany na madilo ary ny sofinareo mihaino io fa mbola tsy tapitra ty raharaha ty sy message tonga atoriny tsy mbola tapitra ty raharaha ty de alao andeha fa mihevitra azy loatra manko reto olo reto hoe izy ny tena enjana efa mivadika koa ny rasa zao voaka kely ny sary faly aparary foany reto pisotrozy papay raha malahelo ry Loranjy raha kely ny sary ny président Marc Ravalomanina nomaly tamin'ny fianaratsoa zany ny démonstration de force an'olona tsy tome tsy sprinter
tsy terena ny chef de région gouverneur, tsy terena ny beny tanàna, tsy terena ny chef fokotany, tsy terena ny zapy, ny drene, ny chef cisco, reo directeur régionaux rehetra fa tonga ny olona de marary andony kibonareo ijerany tony sary tony. Zay le fitiavany olona efa tonga am'izany zao situation zao, efa tonga am'izany ny situation de misotro au glacé aloha raha marary na jus papay. Zao ny fitiavany olona n'le Marc Ravalomanana. Ary io naiza naiza, naiza naiza io vela velona ianao dada, naiza naiza io. De zao le atahorany lina satria ny popularité Marc Ravalomanana mandeha be. Le député RD tonga anatin'le phase d'acceptation tena tsy mety tsy rariny, tsy normal atsony zao zavatra zao. De pepona fotsiny tsotra zao asaina manitsaka lalàna. Aza mba mampime ho ah. Zay ny tiako teneny hoe tsy fahapiry mahay politika nareo. Nareo ary ny tena ve ao anatin'le raharaha. Zay fomba antikanareo an'le ve tsy problème. Fa tsy tafavoaka ntsony le zava-misy. De jerevo am'izao. Zao ny akay fandraisana amin'ny président Marc Ravalomanana. Tsisy artiste io. Mandeha tongotra io. Mandeha tongotra any 4 kilometra. Mpanakanto kely azy lazaintsika mpanao vakidrazana lokala sy mpanao dia. Maty le téléfaly. Zay no ao. De efa miodina zany le globy. Miodina alty, miodina io. Ary maka allure tsara tarehy be am'izao fotoana zao. Ny fomba fanaovana politika, ny fanoherana, sy ny sisa sy ny sisa. Maka allure tsara tarehy be, tsy tapaka nefy be. De marary andony kibonareo ah. Manomboka tsy mahita atory am'izay. Fa rehefa mianjery ho fanjakany io, tongotrareo mianakavy. Tahotra. Trany maison centrale tsony angamba na maison de force. Efa misy le haute sécurité morina. Asa, tre misy fondra merity atsosika sa aiza. Petsaka ny orofina amin'ny sobika eto. Ary efa fantatra nefa be da be nitsoke. Aiza zao le ao amin'ny Jirama mba ome communication officielle tsika. Hoe hiverina ano ny asany le DG any Jirama. Le nefa ngamby izay rina andresana. Mais nous sommes le 13. Aiza. Efa miverina sa tsy miverina. Eto sa tsy eto. De iza ny nanendry an'izany. Président Marc Ravalomanana nanendry an'ireny. De nareo mifanala baraka sy mifampitory eo, mifampihinanao, mihinana gagazo ny sasany. Ny sasany mahazo evasanina amina 4 000 €. Zany ane io review e. De mihinana any manao gagazo any ny sasany. Mbola miandry ny prime de performance. Aza mampime. Fa eto aloha. Eto aloha. Karma. Zay nanao ratsy tamin'ity Madagasikara ty, zakanareo zany teny zany tsara, zakanareo tsy rarahako. Fa zay nanao ratsy, nanota nanitsaka, nanambany vahoaka, nampijaly ny malagasy. Tsy adalany ny tolo ny teny an'le hoe nitody tsy misy fa natao no miverina. Miala tsiny ah. Fa loza loatra, trop loatra le fanapotehana ataonareo an'le firenena. Le mahazo an'le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Le fantsahana lalàna, le fanambanina an'le mpiray tandrazana. Mihinam-pako miaraka amin'ny sakafo amin'ny alika le malagasy am'izao fotoana zao. Miala tsiny ahako. Toritory fo mihitsy miresaka am'izany. Amin'ny fiarako dia andehanana ty ampiasana. Firifiry ny zaza malagasy tokony hianatra mangataka eny amin'ny lalana eny. Firifiry ny tanora tsisy asa, force na développement, tsy afaka manao ninina tsony. De mievitena fa ho afamaina eo nareo rehefa aveo. Fole fotoana. Rehefa fantatra fa efa misy mitsoka maro be ah. Efa misy manamboatra passeport visa ah.
jery any Inde, any Dubai, sasan'izany efa mody mijerijery rein de aloha evakeo ena aloha sasa makany Maurice, sasany efa manontanytany any resaka exilé politika any ny Frantsa sy any Europa any, sasany efa manomboka maneno ny telefony eto Madagasikara, ahoana tirbaina elaela tsy niresaka, ianao hatram'izay ny avinavinako ny hevitra azy ianao fa tompo-pahefana, ahoana letsy so de tokony afaka manao prokely amin'ny weekend, ny avinaviny ery miaraka ny talon sy ny ranomanitra, zao mahatsiaro letsy tampoka hoe misy ekama any, tsy sokatra misy le vitre à fumer, zao mody mitsinjo mivoaka malagasy, fa so de misy ataonareo batra odry eto, zakao zay zakainy hafa e, lazainareo fa namodika an'ity fireneny ity, de mba mianatra mahazaka nareo, fa io efa mamadika, manao star time sa le voaka malagasy manova fijery riny, efa manao star time sa le voaka malagasy zao, de mahavarina sy mahagaga riny, ny solombavam-bahoaka na nientsika an'ity fitondrana ity ndray, no manohana mafy an'le fitondrana, de manenjika an'le herideo anatintsika tsy miaro, raha misy fanodikodonam-bola atao anatin'ny anteny meram-pirenena, peu importe, adevitra zany, misy sampandrarame ndraikitra an'izany eo, fotsika hoe fa nahoana de ianareo raha lasany any Ambovimbe androy no mifandramatra, efa nanenjika anao tany volana me, mampinany anao aty, fa maninony zany nipoirinao aty amin'ny motion de censure, fa ataovy koa mifanadihadiana, mahavarina ala izy rina, izao nataony nga député an'Ambovimbe androy mila vonjy Philibert tamy 2016, nanohatra ny Armadata am'izany, lazany tsy fahombiazany ty fitondrana ty, ny fitondrana SVM plutôt, ny Armadata am'izany, de zao nataony, ianotsika rariny faly. Ireo zay mitaky an'izay fiverenana eo amin'ny latabatra boribory zay, mieritreritra hoe zany no hamahana ny olana mahazo ny vahoaka malagasy, dia ireo anie tsy mpamatsy vola, fa ny mpamatsy vola no ilain'ny mpitondra, ilain'ny vahoaka malagasy, hamaha ny olana zay heverina hoe ilaina eto amin'ny firenena. Fa ny latabatra boribory zay heveriny reto sasany, dia heverinay hoe fiverenana eo amin'ny latabatra boribory hitadiavana seza, ka tsy zany ny tadiavin'ny vahoaka malagasy, fa ny mpamatsy vola. Raha mpamatsy vola no miantso, de heveriko hoe rariny tsy hitsy ny mpitondra fanjakana, raha midindraka amin'ny latabatra boribory hitadiavana ny vahaolana zay mahazo ny firenena. Fa raha ireo mpanao politika ireo, de hoy zahay hoe mandrasa ny 2018 de angony tsara ny latabatra boriborinao, hoenteo ny zavatra hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy, zay heverina hoe ny fifidianana no hitsarana zay ataonao, fa tsy nareo zay efa hita sy fantatra fa nitondra teto amin'ny firenena, zay tsy nahavy ny zavatra rehetra zay nanahirana ny vahoaka, de androaninareo hitady latabatra boribory hiverenanareo eo amin'ny seza, de heveriko hoe tsy zany ny tombotsoa iombonana ho tadiavina ho ny vahoaka malagasy. Ino no tenin'ny député an'Ambovimbe teo aloha taloha zany tamy 2016, tamin'ny mpanohatra zay nitarika amin'ny fanoherina tam'izany fa tatsika tsara, ny Armada, mandrasa 2018 ozy izy, ary efa teo nareo fa tsisy nininona vitanareo ho amin'ny fiainan'ny vahoaka. Safe zany le fitondrana arovanao ndray messieurs les députés mahavita zavatra am'izao fotoana zao, ora nefa ny député namanao reny ny fomba fahitany ny fitantanana amin'ny firenena anaovana an'le motion de censure io. Ianareo moa rehefa avy MMM SVM manao avi milampilampy any amin'ny AFF, de zao ndray nareo miaro mafy le fanjakana mahay milomano de izy anankiroa ny député an'Ambovimbe manenjika an'le député ray mafy any, ino tsy hidirantsika le anivon'ny assemblée nationale, problème am'izany, fa hoy izy ngara olodinina, aloha ty anina saiko mamaly aminao, ianao le miteny misy fanodikodonam-bola be, zany tsy miaro an'izany tsika, fa raha misy sapana fanadihadina eo de aloha fanadihadina anara-maso am'izany, fa hoy izy ndray le député IRD Naivy Raolodinina honorable Zokobe namaly anga mila vonjy Philibert ndao ary. Piazza tonoana fa ny tenanay ty TGV mapary tempoka telo zany tena petraka
za de manambary eto fa tsy misy fanotokotonam-bola zany eto any amin'ny temeram-pirenena atreto aloha fa aleo raha misy député mahita zany de misy questeur-3 ao de misy ny tompon'andraikitra ka tsy ny député tsy mivory tsy ny député azo venoma teo aloha zay apprécier ny ministre sasany zay miaro ny toerany no hiapanga ny filohan'ny any temeram-pirenena sy ny questeur fa natonga n'iny soniny de tsotra fotsiny voalohany mizahako de mahita fa misy ministre vitsivitsy maromaro izay tsy matateraka ny fihinany filoham-pirenena ray zay asomeko ny soni nataoko za de nanao soni fa tsy nisy nangalatra zany ny soniako ary député maro tsy teze verery nanao soni tao satria tsy mety loatra le tsy fanajana ny député misy ministre vao mitondra hevitra any aminy ianao hoe tsy mety fanapahana karaha mana greffier ohatra satria raha nitolo izay 63 député nitolo ireo greffier reo tsisy tapaka karama de avy de miteny hoe tsy député ny patronay fa ny premier ministre sy ny filoham-pirenena no zay zavatra no ny tsy fanajany ministre sasany ny député no natonga n'iny soniny ary ngahina ny rehetra mazavo zay mazavo zay de mahazo TVM mihitsy le député anamovombe androy anankiray inona ny dikan'izany manao exposé tsy miteny hoe aoko tony ozy le ao amin'ny Sénat le filohan'ny antemeram-pirenena manao fanambarana natoandro aoko tony le député anamovombe mbola manatsikafona de ato miaro hoe tsisy fanodikodonam-bola nareo saminareo reo hoe velomindray ndaondray are apoindray ny ampamoaka zay mitehaka fotsiny de avoakanay eto de inona ndray manaraka alefa asy baba mety io de mbola tsy nijanona tamin'iny ndia député anamovombe miasa mafy izy hoa misy ministra namany koa solo mamoaka niaraka taminy tamin'ny fotoana n'Andriamatoery Rajaonarimampianina de izy ndray no mamalo ny député Roland Ratsiraka mikasika an'le autoroute mifono vy mihitsy le raha namana fa fantatra ny rehefa mipoka le 73 député na manarina fa misy bloc na député soi-disant le député Paon d'Or le voalaza fa nahazo 200 millions na 40 millions d'ariary tam'izany fa ny fony vy nareo nge niaro an'le fitondrana tam'izany fotoanan'izany ny tarihan'ny président Rajaonarimampianina otry fa taiza le fanjakana narovanao tavaverina teo amin'ny fanjakany ve ka rehefa io zany le sinina rehefa io le tranga de fenjera le fanjakana ary tsy ho tavaverina le fanjakana rina satria io le olona tsy heride tsy nitsindraka ingara olodinina ary no miteny eko olona asy ve matary olona tsy mpivory mpingitrika manko zany mpivanga bao tamitsika nianatra rina izany no hitondra fanenjehana ary tsy vitan'izay miasa mafy miaro am'le fitondrana am'izao fotoana izao fa aiza le mpiaro an'le fitondrana ingara olodinina iny hafa ny langazana iala tsy miverimberina ny anarinao honorable fa anisany mpiaro fitondrana izy nga député Anatsimondrana hoe ka nanao sini mpiaro fitondrana ahoana ny langaziny gouverneur Antananarivo omaly Analamanga azafady indrindra aiza daholo le mpiaro fitondrana fa atao tsisy miakatra ohatra am'izany aiza ny talen'ny kabinetra amin'ny population ohatra matetika miakatra mpiaro fitondrana fa maninona tsy miakatra aiza daholo fa maninona le olona tary amin'ny côté hafa tary zay mifampitady taminareo laza fa tsy nahay ninina tsy navity ninareo teo no androandray de messi eo amin'ny baolina kitra andrandraina be mihitsiny hamony baolina hiaro fitondrana olona ivelany kanja tany daholo reo olona rehetrarehetra reo ry député Rosy lasa hananany sasany fahavalo nefa raha mba nisy niady ho an'ity fitondrana ity anisan'izany député Rasmanina Paulbert Rosy mba haiko any
fa zao lasa problema ho an'ny hafa satria zao mba misy tonga saina ho ao anatin'le fitondrana ohatran'izao angeny nanaovany mila vonjy an'le fitondrana le nerany rehefa miresaka reny Terezy izy ka nasaina ny kabary tamin'ny Prospera ny reny Terezy enotsika nampanantena izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy nahavita nampanantena izany ny filohan'ny arahanay teo aloha ary laza izany teto Ambovombe Rajaonary Nampianina fa tsy nahavita ndie lasa tsy izy indray le Rajaonary Mampianina mba hahafahana mipositive an'ilay Prospera n'Andriamatoa ihany Rajoelina sy le hoe tsy hanao politika antsony raha tsy vita ty lalan'ity raha tsy vita fa tsy hoe raha tsy manomboka amin'ny Prospera samy hafa zany samy mahay teny gasy tsika mba hahafahana mipositive amin'izany miargumente amin'izany zany hoe manohana an'izany teny zany de tsy maintsy nytononona aloha Marc Ravalomanana sy Rajaonary Mampianina zay anisany loloaviny atapony loha mihitsy Rajaonary Mampianina tamin'ny fitondrana fa maninona ianao tsy maintsy miteny ny anaran'ny président Rajaonary Mampianina alala mihitsy problème président Marc Ravalomanana zay zany fomba fijerinao azy de mbola te hiteny tantara ary ah momba ny commune any Ambovombe satria fantatro izy amin'ny be ny tanàna tao taloha de maninona tsy maintsy miresaka ianao anga Rajaonary Mampianina de na par honnêteté ve de tsy menatra ianao hoe nde hanonona ny anarany ity nefa mba ray aman-dreny be nampianay niaraka taminay fa ankehitriny ampitenenina ampanaovina zavatra justifiena an'le zavatra atao aty amin'ny asa politika ny hafa de tsy maintsy petahako aloha le firoa teo aloha nefa lazainao fa tsy navita ininy ty fanjakany ity tamin'ny fotoan'andro ireny anefa ny Costa inona moa zany metimety kokoa Costa sa état de lieu riny efa ambonimboniny zany mihitsy angamba le tolokevitra fahitan'le député azy satria iny reny fa niokevitra tolokevitra iny no nibata an'le motion de censure raha tsy nisy an'ireny zany tsy voabata le motion de censure da soloa fa vakiko information rehefa aveo ka aiza nareo mpiarademina nareo ve tsy menatra olo-kafa mifandramana taminareo tery zao ndray ny miazakazaka miaran'le fitondrana ary TGV satria tsy possible atsony ny arovana za zao mba niandriandry riny indray ony ray anina ry Bekibo sy ny Beatoka sy ry rehetrarehetra nde hanao émission spéciale amin'ny télé tsy nahita ry Akotony tsy nahita tsisy miarotsony le fitondrana de ahoana zany le ambiance le gouvernement le présidence sy le député hatrany amin'ny Sénat ny Sénat mipalany député ahoana ny ambiance anareo amin'izany miverena adevitra atao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena miverena adevitra faza mafy losy manao mokondoha fa tsy ho tafavoaka tsony nareo tsy ho tafavoaka tsony nareo mazava be ngam'izay Rena Rabe Mananjara eny ary mafonjafonja zay ary misy sainana tsara mihitsy ny toy an'ny raharaha zany zao no tena andrasan'ny be sy maro inona moa zany zao no toy lojika zany rehetrarehetra zany tsy azo elana ny fikaonan-doam-pirenena tsy azo elana io na iodinaiza iza na iodinaiza na ho sarotsaromanaiza na ho sarotsaromanaiza de tsy azo elana ny fikaonan-doam-pirenena manoloana izao toejavatra zao efa député 10 no mapiditra n'lay hoe fitsim-pahapitikisana ny gouvernement tsy hoe 470 tsy hoe 20 fa any efa mihoatra an'zato de inona ndray no mbola fanazavana mihoatra an'izay zay zany no tsara apetraka ary inona ndray no fanazavana mihoatra an'izay fa dia lasa manao zavatra tsy fanao lasa manitsaka ny andraikitry ny andrim-panjakana hafa nefa tokony raharaha ny atemerany zany dia miaty no mikiropaka fa maninona no mikiropaka misy antony eo zay tsy teny betsaka eto fa misy antony eo tonga de ozy ny olona hoe zay mitazana zany esy
matongo kiropaka hoe tonga de katsano any motion de censure io misy antony eo averin'indrem-pandeha misy antony eo ary tsy atory vanjotiana amin'izany ny vahoaka malagasy so tsika mieritreritra hoe reo vahoaka malagasy reo tsy mahatakajavatra fantany io fa ny olona tsy be resaka aloha hatreto fa de mitazana zany izay vahoaka malagasy zay de ho iteo ny hotoyany amarana ny fandaranansika miara-manonja MBS Radio Mada izao satria fa lasa ny fotoana raha riva zany aloha dia miatrika ny demi-finale ntsika amin'ny mondial iona ny Argentine sy Croatie ny mampiavaka ny eto amin'ny MBS zany amin'io dia akoatra ny mpitantara baolina eto de ho avy eo ny député Toutso sehatra izy amin'ny fandraisana anjara amin'io satria baolina moa zany baolina fa ny député ihany koa de mahay mitantara baolina de hiakatsehatra eo izy hitantara baolina andray anjara amin'ny fanentanana sy ny fitantarana baolina izany député izany faniry de zava-dehibe zay andraso aloha rina Argentine sy Croatie androany de rapitso France sy Maroc zany hoe anatin'ity mondial ty zany de ny avy any Amerika misy olo tena Argentine Croatie sy France Européenne dia Maroc moa zany atao anatin'le continent africain izy na de hoe ary amin'ny avaratra ary raha misy azy zany de voasolo tena amin'ny androany fa de fisaorany député Bogos Toutso zany amin'ny folo oral no fotoanatsika de ho an'ny rapitso indray zany mbola eo am-pandamina zay hoe izandray no iaraka amintsika de izy programme mahafinaritra be zay mbola horesahanay aminareo fa aloha izy mbola tsy horesahana rina fa mbola mahandro tongotromby anay tikan'izay zany mbola manomboka nikikika an'le tongony iny aloha mbola tsy nitenehana tsara le izy mbola mikarakara zahay de mbola misy makakitay ihany de misy mbola maka an'le vilany de mbola misy matsaka rano fa rehefa tonga le fotoana eo am'izay ary izy tany atsika miaraka de tenenay ianareo fa mbola andrahoana tsara le izy fa aza misaraka tsika amin'ny MBS fa ho avy eo député Toutso Bogos itsika ny ambo maretrarehetra zany ambo manarina ny tiako tenenina an'izany de fa ho avy eo ny député atsika ngia Toutso Andriamampandry iaraka amin'ny ekipa zay tarihany Zokobe Rufin Rakotomaro zay mpanao gazety lehibe sady mpitantara baolina Rina Rabe Mananjara zany koa efa ela nitezana teo amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety eo daholo zay efa nosiny eo Rina eny ary tapitra ny fotoanantsika tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany nanaraka an'izany hoe miara-manonja MBS Radio Mada izany samy tahin'Andriamanitra mankasitraka tompoko